Pélican en position. Ianao atram-pastona ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Pélican. Pélican dia fitaovam-pianarana avolenta isan-karazany toy ny crayon de couleur, feutre, aquarelle, pinceau, cire, colle, stylo, gomme, ciseaux ary blanco. Mampiasa ny kalitao tsara indrindra miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana Pélican fa fahazotona mianatra tsy misy toy izany no miandrainao. Tonga vanganarany amin'ny tranombarotra lehibe sy mpanjinjara fitaovam-pianarana mahazatra anao. Pélican. Ni fahombiazana sy ny fahaizana ny famendrehana ho fampandrosoana fandrosona maharitra kalitao tena lafatra miaraka aminao isanandro sy natao andetra. Avec vous tous les jours, les stylos Schneider accompagnent vos succès. Nani kaye, nani copie, misi karazani maru safti, calligraphy dinamrari, calto lavrari, nano sari, nakua nuraja, sadi masutanu myaga naspiraga, satmaginga, numa pamiraga. Approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dio. I feel good! Allô? Aiza miaraba, efa ao? Ya ramsera Navuro, Manao ramsera. Dia Thomasna. Isona be debe ny mikarakara nametraka anay ato amin'ny studio Neptune. Ka eto amin'ny studio Neptune mivadana ny sary moa zany dia tovy amin'ny any trano rehetra sy any amin'ny studio rehetra ihany a. Ka rehefa avy mbola asiana ireny sary amin'izao fotoana izao dia tafiditra ny nonona VPN afahana manao WhatsApp ary ny retour ato ny action any manome ny son ny StreamYard manome ny sary ity ihany koa kanefa ny eo amin'ny son direct amin'ny messenger dia tsy mahazo micro tena tandretra zany moa zany dia mahatonga antsika amin'ny teny hoe isorana ny teknisana satria dia telefona amin'ny ilay réseau tsy manoana fandarana aloha zany fa le mety anankiray no hidirantsika eto raha ny Serasy Navoro ya ny kilalao-tenitsika maraina zao zany dia kilalao-teny satria mbola vacances moa izao ny hita kilalao-teny momba ny JMJ any zay ampifandraisina amin'ny misy fa ny go ndray aloha dia jeu de mots go ya ny go dia teny anglisy Raznavor ny go dia teny anglisy miteny hoe ndao alefa go to go mandeha you are going lasa ianao kanefa ny go rehefa any amin'ny zavatra lasa teo aloha dia hoe you went tena gagabe mihitsy tena went 1000 tamin'ny 1980-90 tany ka ny go voalohany indrindra aloha dia ny vaovao mampalahelo zany satria dia maty Mikhail Gorbachev ny russe miteny hoe Gorbachev rehetra kosa dia miteny hoe Mikhail Gorbachev tsy Mikhail Jackson izy ity Mikhail Gorbachev dia Rip Gorbachev ny faharoa ndraiky kosa dia Ragovener dia miaramanik zena mandeha vatanao gouverneur ny gouverneur dia gouverneur ny gouverneur dia ramsia ahoana hoe rehefa hitanao fa natsahatsahatra indray dia analanao ny fahatelo dia Gottlieb dia tonga soma tsara dia Thomasna ary ny Rago dia ny resaka rehetra manodidina ny onono sy ny fantapantatra kanefa resahana Rago tsy Rago daholo zany ny Gorbachev gouverneur Gottlieb dia manao jeu de mots kely tsika amin'ireo ny glasnost dia tsy glasy fihinana akory ny perestroika dia hoe andao falalana
dia ny tena likan'ny Gilles Gepard inona ny tena likan'ny Gilles Gepard ny tena likan'ny Gilles Gepard tany nahazo satria saika itoro hoe diffamation 10 femmes à Sion zany hoe ny toerana misy oka ihany telo le izy sady 10 3 famation zany le izy telo ka satria izy dia nametra tanana teo amin'ny fait accompli zay dia mazava tsara aloha zay kilalo teny teo raha tsy te antanareo ho anareo mandefa message ety amiko dia azavaina tsara fa tsy nalefa mission any Limoges akory ragova tia tsy mission any Limoges izy fa Limoges zay no mandeha le kilalo teny zay ke ho teneniko analano ndray ianao efa niala tanteraka fa tsy analany zany farany zay farany moa tsy kilalo teny fa zavatra mahazo izy ty raha fahalalako azy ry namana rehetra rehefa mangididy ny tanana dia indray vola zany rehefa mangididy ny tanana dia indray vola zay tena izy maraina ampanangididy ny sofiko zany dia tia eno vaovao eno vaovao ianao rehefa aveo aza miala fa tena marina ny tanako tsy mangididy ny sofiko mangididy kely fotsiny fa raha le mangididy hafa ato ohatran'izay pas possible raha dia Tomasina dia miaraka ny manam-piana aminareo i razina voro mangididy fa tsy fatabe andray iny velo manamse I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay manasa olona alatsinainy karazana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Oui, mais plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie. Tsy niaina mihitsy nanaovandro le rony anazy tonga dia tsy skory tataka be mihitsy tsy miaraba ihany miaraba ampieny rehetra moa saika adino mpieny ny andrianina ane andrianina le maika aika moa le maika koka moa andriana manana le maika voaloha volana septambra sady volana fahasivy amin'ny taona 2024 zava-bita nefa boribory tena tena nandinika mihitsy voviana venesa ny voalohany volana janoary le ninanana le masika tatsy ny etilany tatsy ambadika tasy dia efa androany sady voalohany volana septambra voalohany volana septambra tsika amin'ity marainty inona zany natao loha hevitra za zany neritreritra be teny andalana inona raha mety loha hevitra mahafinaritra fa isan'ny efa loha hevitra anankiray zay isan'ny rehefa mba hoe ohatran'izao dia zay mampiavaka kely zany hoe makarivotra amina resaka hoe manahoana foana ho any anazy any zany na iantsany tena tiako atao any amin'izay hoe manentana ny olona hoe hiatrika fanivany zay amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy andao ranga hiatrika fanivana andao masa hiatrika fanivana fa tena raha zao no mitoy tsy haiko tsony zay efa ratsy iketo tena manahoana zanak'antsa tsika mitsama moa zao vao mananana bitika kely ane manahoana mety efa rany izy ote vavy moa salahy laky tsy mety fa zany re avinjy saika anao le fomba nytolo fa iny tsy mety manahoana mety ho aviny reny ankizy kely reny tsy ho atsika amin'ny rahalahy ihany fa ho an'ny rehetrarehetra manahoana ny 10 taona sy ny 20 taona reny ankizy reny raha toka tsy deny zao tsika mandray fahasahina mandray fepetra hoe andao tena anamboatra andao tena anarina reny zavatra nysia tamin'ny fakomaly tany i Congo reny ane ahona marina i Congo tany i Congo reny ane efa zavatra tsy voa izao no sio iantsy raha ohatra ny verenana kely fotsiny fa tsy bahana be amin'iny tsony tsy voa izao nisy trangany zavatra toy ireny fa efa natetika loatra fa zay mahatonga ana am'teny mila miatrika fanovany tsika raha te handroso marina raha te hanova marina le fanovana tiana andrasana eto
tsy hoe manamboatra lalana vaovao tsara tarehy be dia manamboatra taxi be miatokantana amin'ny vy ery ambony ery dia tsy izany no tena fanovana andrasana eto fa miainga avy aty fotony fanovana an'ivon'ny toe-tsaina ahafahantsika mandroso mijery no hafa be dia be ny zavatra tena hitako hoe raha zao no mitoy tsy handroso ty fireneny ty le izy raha hiantsatra amin'izay na ilika tany amin'ny reny karazan'olona misy sokajina ahoana moa zany le klasy fiarin'ny ahoana ny filazana le klasy klasy moyenne klasy ambaratonga mpiariana ve mety afaka lazaina ohatr'izay na ilika tany le hoe ka misy karazan'olona ohatr'izao tena tsy vonona ny androso mihitsy fa raha iazona vorona mbola ao sanaka izy izany Rago tiako. Vie matray. Rago. Vongana aloha mbola. Teo d'artifice toro. Ava iray feray aloha zao maray zao. Ay ny. Ahoana izao miraba ragoty aloha. Miraba ragoty fa iazona vorona. Salama ragoty. Miraba. Karazana vorona teo. Ay. Ny fanazavana ara-teknika mahasa valalaniny. Izao aloha misy ihany dia ny RDJ 96.6 stream dia tsara ny feony, eno tsara ny radio, tara 10 sekonda. Ny feo amin'ny stream ganagana zany hoe ity saritsika ity mandeha mivantana amin'ny FB dia taitaika be ny feony miaraka tsara amin'ilay radio mandeha amin'ny 96.6 radio tsotra. Toy zay zany ny siasian'ny onjam-peo e. Ny resaka loha-hevitra moa zany ny di omaly aloha resahana fotsiny akoatran'ny resaky le mpandeha kamateo izay hidirako rehefa avy eo. Ny dia niala tamin'ny enina ariva teny amin'ny kianjan'ny Makia stationnement dia nahitany eo amin'ny ao anatiny eo amin'ny braon'ny stationnement ny kianjan'ny Makia. Coopérative nandehanana? Safabe ao anjara transa nandehanako. Ny mahasahirana amin'ny fitadiavana ny fiara mandeha kay dia le lasany amin'ny GMJ ka beazan'ny fiara fahitana azy satria sahabo 20 teo farafabetsany ny fiara hita teo amin'ny toerana malalaka ny stationnement ny kianjan'ny Makia. Stationnement Makia moa ny anarany io. Mahafinaritra ny brao, ny salle d'attente, ny brao ny coopérative tsirairay, fandaminana, ny aporisia kondrala ny coopérative fotsiny le manutentionnaire amin'ny resaka entana. Le hoe ny entana hoe ny fomba fibatanana entana sy fampiakarana entana sisisa. Niainga tamin'ny enina sy fefany tany Antananarivo tonga teto Tomasina tamin'ny efatra sasany. Ohatr'izay ny lavan'ny izy zany. Fa tamin'ny ohatrina amin'ny fremakany zao? Ny tohanao azy zany dia tsy fantatro. Alohan'ny tany isika aloha rehefa avy eo dia terentsika. Zany hoe tohana foana amin'ilay mandeha reny zany tsy alalako fre. Fa ny fre maka teto Tomasina raha tsy diso eo amin'ny efatralina zany eo. Misy milaza hoe 10,000 sy 3 alina sa 10,000 sy 3 alina zany izy zao miakamidiny. Miakamidiny. Ny fre moa zany eny eo efa toron-drehetra eny amin'ny adevitra hoe freny tsy tokony ho fixe zany. Tokony samy manao izay freny fotsiny io fa tsisy fixeny zany. Satria misy fotoana ny hoe vakansa na tira be dia lasa 10,000 sy 3 alina. Rehefa tsisy olona dia 8,000 ohatr'izay. Fa ny fre le amin'izao taorian'ny fiakaran'ny lasantsy zay vao nankaty Tomasina fa nandehanako farany taty manko zay 10,000 sy 3 alina zay dia mino fa eo amin'ny efatralina miakamidiny eo le izy amin'izao. Dia amin'ny efatra sasany tonga fa ny tena lalana lava indrindra nanaovana azy dia Antananarivo Mandasibe, teo Andasibe no mikaly. Antananarivo miala amin'ny enina sy fefany eo Andasibe amin'ny 12 latsaka fefany. Eo zay no sakafo. Dia amin'ny 12 latsaka fefany alina mandrapatonga amin'ny efatra sasany maraina tonga teto Tomasina. Fa le resaky mpandeha kamateo fahendrena tokoa ny mijery sy mandinika lasa zao ny rehefa ataon'ny olona hoe médecin après la mort sy pompier après l'incendie zany tsika. Aitsika mety foana tsika rehefa après fa zao nefa ny fahatsorana amin'ny resaka activitifitra tsotra. Hainy rehetrarehetra ny réactivité après zay azavaiko tsara mpitiavana. Hainy rehetra raha ny zavatra tokony atao ao aorian'ny voiny hainy rehetra io. Fa ny zavatra ilaina nareo tokony andraikitra mba manao projection zany dia zao omano le fiarahamonina omano mialoha be dia be loatra amiko ny fanomezantsiny ny vahoaka tsotra ato moa va isika tokony andraikitra tena nanoro sy nampianatra ny vahoaka tsotra tokoa ka morery le manometsiny rehefa avy eo manjary matotra ny valalana samboromboka foana ny vahoaka amin'ny akapobeny dia lasa omenatsiny hoe ka nareo efa tenenina hoe zao na zao akapobeny resaka zany teneniko zany akapobeny resaka zany teneniko zany satria na ny lalana misy tipitipitana amin'ny arabe ara rehefa manahirany olona sasasany averina any aminareo le izy taoriana izay fanazavana teknika sy fidirako resaka izay hoe
ny fandraisana lesona tsy zao tsony efa mandray tsinitsika zao aloha raha ny tena marina dia mandamina fa raha le hoe mbola malahelo sady miaraba alefa ny aminareo fo manena miaraba iantsa i bandakam niataka le raitsy le izy teo hoe andao tsika anova le anova zany dia zao hoe tsika tokony mahay mijery alavitra foana tsika tokony mahay mijery alavitra ny andao anova aloha marina nenao raha efa ela zany efa tamin'ny androny dederatsiraka zany fa hoe tsy mety vitany eo ay tsy hoe tsy mety vita le izy fa ny lara-pameana eo amin'ny fanjakana tsy mahatonga lizy tsy ho vita le izy zany hoe ohatra zany zao fa naninona hatramin'izay hoe firy isan-jato tsika malagasy no ino moa no mpamboly fa mbola nisy ny eritreritra ny tany amin'ny fambolena moa nisy ny eritreritra ihany fa aloha tsy teneniko ary efa nivoatra tsara mihitsy izy tamin'izany dia rehefa idiny aindy amin'izay ny varavarana hoe tsy manondrana varotsony dia taitra daholo amin'izay hoe fa ahoana ary nikoropaka mihitsy eo nefa mifandray amin'le resaka i Congo ihany le izy zany hoe iverina any amin'ny tany ny olona dia amboly ny olona karakory tsara mazeny fandripalemana indrindra manko no atonga mandahan'le zatra antenen'ny rahala goto teo hoe efa tsy tokony fandraisana lesona tsony moa zao zay no filazana izy teo tsy eo izy izy akosa tokony mandray lesona foana makany am'izay le hoe za mandray roa aminareo mitsamo le mandray lesona le zavatra hoe fanitranga foana tokony efa nandray lesona fatramin'ny ela dia efa nandray tokony mbola andray lesona foana dia ankitrio mbola iny ihany ny verina dia mbola andray lesona ihany koa ve foana dia le izy zay fanapakevitra entitra mihitsy am'izay za zany dia manao antsondre koa amin'ireo le olona any Congo reo zany le any Congo satria na eno zany isika efa hoe niala tao toerana ireo gendarme efa miverina izy tonga dia miverina niaraka amin'ny régimanta dia tsy maintsy amelona fiarahamonina vaovao indray lory zareo taorizy zatra ny tranga zay satria tsy maintsy misy ny lonilony ao anaty lesy ny havanay ny firin'reto mpitandro filaminana reto dia tsy fantatra aloha zany niverina anakao tokoa ireo mpitandro filaminana teo aloha mety tsy hay le izy moa zany mpitandro filaminana vaovao hafa indray ny ao dia tsy maintsy misy indray aloha ny olobe mamory olona efa izay le nataony zareo omaly sy afako omaly fa na zany tsy hiverina any amin'le Congo mihitsy tsy te hiverina any ntsony fa be loatra zay resaka mikasika an'io zay rehefa tsy mahay nandray lesona amin'iny dia efa tsy dondrina mihitsy tsika fa le ambandy akamale hoe andao tsika ho any amin'ny fanovana andao hijery alavitra amin'izay ny tany azo volena mbola marivony amanetsy ny hektara ny zavatra azo atao mbola be dia be ary zany efa nefa naprisika foana teto ary zany efa nanome ohatra ny tenako mialatsiny amin'le fizahozahoana hoe iza tsy te fanaoko loatra ary tsy tiako mainty mihitsy zany fa ohatra hoe nitao aminay eo ampefiloa kely bilitika kely io le teo ampefiloa akoho anankiroa tao anatin'ny enim-bolana lasa 200 dia hoy aho hoe ahoana moa tsy tokony ho vitan'ny irika ny miompy anazy zay miompy azoko izy indray aiza misy akoho efa fa tsy zao tsony koa le izy fa tamin'iza alohan'le tamin'iza narary dia nafindra tany ambanivohitra le izy sady misy mangalatra dia nafindra ny joroana vavolombelona dia le izao anie akoho roa izay roa anankiroa tsy nisy nila izy teo fa roa akoho roa anankiroa na vita 200 zany hoe raha nanaraka le fampianarana tsy nianatra zay tsy nanina fa teny am-pahandrasana teny nahita ny atiny zay vao hoe rehefa ohatr' zao io dia ohatr' zao fanakosehana azy dia rehefa te hanala kongona dia atao an'izao dia rehefa teraka ireo dia amena demarage dia rehefa vita demarage dia anina dia sarana amin'ireny sy teo anaovanay an'izany fa raha nanaraka le fiofanana ataon'ireo olona ireo zany hoe akoho ray lahy vavy efatra dia atao ampitombo efatra zany zao ny isan'izay le 200 zay efa nahatratra 100 ane zany tokony ho akoho ao dia dikan'izany miverena any amin'ny miverena amin'ny tany miverena any amin'ny tany dia miverena any amin'ny fiompiana fa dia eo aloha atosokely io
salama daholo fa miaravatsika rehetrarehetra amboary ry mpitandro ny filaminana ny filaminan'ireo olona miverina any amin'ny tany ireo ny fandripahalemana satria eritreretany hoe miakatra ny vary de any an-tsany olona matory ary koa mahafaty zay nisany nakivy ny olona ka natonga ny olona norohatra niakatra tanàn-dehibe ohatrany io zavatra mahafaty le basy mahafaty le hoe mahavelona de misy mahafaty dimy taona lasitsika teto miresaka le fa maninona tsy anaovana ady lehibe ny fambolena aprisiana be ny olona tsintsisa de le fandripahalemana no olan'ny mpatantsaha rangaty zany resahako zany ake mbola itsy abety mitsatratra kaiky kely matory any eny an-tsaha ny olona iandro ny vokatra ny fambolena sy ny fiompiana ihany no mbola zavatra mahavelona loatra am'izao ambony ty tany ty ka zay le fanteneniko impirimpiry zay zavatra zay noho izany raha ohatra ka misy mpanao politika na mpitondra fanjakana zay te heritreritra ny hoe fandripahalemana e lalana e ny fampianarana e ny informatique e ny etsetreetsetra de tsy maintsy miainga avy any amin'ny fototra ny trany amin'ny secteur primaire ihany no azo lazaina hoe fototry ny fampandrosoana secteur primaire izay ngeza indrindra amin'ireo de ny fambolena sy ny fiompiana tsy tokony agagasika manezaka mafy mihitsy am'le hoe angalatra an'ireo vokatry ny olona ireo ka mato lizo a zaho a tsy li zany jerena zay indrindra jerena amin'ny fomba fijery hafa le izy tsy misy tolotrasa tsy misy ny fiantohana ny ain'ny olona mandeha mamboly soatra zany tsy alohany ve miala de avy izy tonga ty tsy mahita asa de mangalatra le ataony fa raha milamina ny ara-tsosialy milamina daholo le rehetrarehetra ireo tsisy ilanany io lalana io tsisy ilanany io informatika io tsisy ilanany zao resaka BTP zao tsisy ilanany zany fifampianarana zany raha ohatra ka nona ny olona rehefa voky ny olona hitaro ny sainy andeha any am'izay lalany informatique milamina daholo io rehetrarehetra io rehefa any no milamina noho izany zavatra miainga avy any amin'ny fototra mihitsy izy io ary ny zavatra tena nataon'ny faritra mena be tamin'ny fotoan'andro ny 10 taona na 12 taona lasa angamba izay rehefa nisy ny krizimbary taty Madagasikara taty ny faritra mena be tsy namoaka ny variny namoaka lalàna mihitsy ny tompona raikitra tao amin'io faritra io hoe ny varitsika tsy mahazo mivoaka na raha ohatra ka sendra misy mamoaka dia akarina ambony be ny ristorina mba hampihemotra an'ireo olona mpijirika vary satria niakatra be ny vidim-bary taty amin'ny faritra hafa ivelan'ny mena be tamin'izay fotoana izay indrindra fa vakina karatra sy analamanga de noho izany fantatra fa i mena be dia velomin'ny kanalany Dabara dia anisan'ny mamelany olona ary miteraka disa ara-piarahamonina rehefa voatohitohina ity kanal na lakan-drano Dabara ity ka eo dia anisan'ny misy fiantraikany zany amin'ny resaka fambolena ny foto-drafitrasa zay imasomasoan'ny fitondram-panjakana hatramin'izay ka hatramin'izao ihany koa zay hoe manangana foto-drafitrasa etsy sy eroa fa tsy maintsy tokony fototra foana amin'ny sisy vokany amin'ny resaka fambolena horesako ny Andoharano rehefa aveo Andoharano ho any Avondrozy zay nge le natonga nanametraka ny lohahevitra teo hoe andao anovy fa le fanovana ilaina tsy hoe anovan'le kianja be mamasina ho lasa kianja ohatran'izao fa fanovana amina zavatra rehetrarehetra mihitsy mba ahafahantsika mandroso izay zavatra teneny Bandeka amin'izay no hafatry ny Papa François omaly tamin'ny fanokafana ny JMJ Madady 10 tany Vakinakaratra tany Antsirabe ny Papa François dia nandefa hafatra antaratasy izay novakina fa tsara raha mandray antanana ny hoaviny sy ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora ary tokony ho tomponantoka amin'ny fanovana ny tantara ny tanora zay samy mandray zay tia noraisina amin'izay zavatra ny soratan'ny Papa François zay fa izay zavatra zay izy hoe andaotsika hanova masahy manova mitady zavatra anankiray hoe miala tamin'ny mahazatra mba tsy ho routine satria ny fitondram-panjakana zay nisy hatramin'izay ka hatramin'izao de ohatrany nefa nataony teo ihany no mbola tao akehitriny de mbola zay ihany mbola tohizy zana lasa manao tsy mety tsony ny akamarony le tsina hoe gaga tsika hoe mametraka foto-drafitrasa etsy de potika le izy misy mandrava misy mangalatra sosialy io fototra makany amin'le sosialy io ny sosialy mahatonga an'io misy tolo-kevitra soso-kevitra zay efa nampitaiko tamin'ny namana tao amin'ny ministeran'ny fambolena sy tsy haiko izy iny sy ny ala zay rangaha tsotra zany ministera roa zany nefa nanampitaina an'le izy rangaha tsotra chauffeur nanao an'le tolo-kevitra manambara manao hoe ny olona ozy izy ahitana izy amboly azo fa ahitana izy manao lavaka ray metatra
tena mora be ny B500 en orange afaka miantso mandefa SMS manao Facebook ny sady maharitra 420 ora feno ay kosa B500 tolotra afahanao manao antsy 10 ariary mandefa SMS 10 ora internet 10 méga zay maharitra 420 ora feno ka raha mampiditra ianao zao dia raha piditra toy zao vao tapitra ny fehimpotoana ampiasana azy zay amin'ny sarany 10 ariary monja antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 B500 tena mora be kosa miamboka d'euros ny SMS raha vidina amin'ny Orange Money ny tolotra Orange. B500 Tour miaraka amin'ny Orange ho anatananarivo sy ny manodidina ny 14 aogositra hatramin'ny 9 septambra izao. Koa miomana ary fety sy lalao miaraka amin'ny B500 ilay tolotra tena mora be misy antso 10 ariary, SMS sy internet maharitra 420 ora feno, filalao isan-karazany, fihenam-bidy amin'ny finday ary loka maro nozarainy toy ny petrabola hatramin'ny 30 000 ariary amin'ny Orange Money. Koa manasa antsika rehetra hifaly avanja miaraka amin'ny B500 ny Orange ary ao amin'ny page Facebook Orange ny fandaharam-potoana. Orange. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy 20 hatramin'ny 30 taona. Mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy 20 hatramin'ny 30 taona. Mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoy ny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Zayar le feu révoluen refandende. Vita soma tsara ny plaina tatao amin'ny Shell, efa samy tsindrin-dony ery. Ty fiarahanty mihitsy le nandrasana. Efa pare daholo. Lasy zao e. Ho an'ny Shell, ny dia rehetra dia tokony hafinaritra avokoa. Solika tsara kalitao amin'ny fatrany tena marina ny fitombohan'izany. Manatona ny tompontsolika Shell akaiky anao, dia foana solika tsara fatra dia akafiziny dianao. Shell no azo antoka. Efa fantatrareo ve fa fety ny ankizy eny magasin Aigle d'Or rehetra amin'izao vakansa zao? Isaky ny asabotsy ny 13 aogositra hatramin'ny 17 septambra izao dia safidiany ny Aigle d'Or izay ilain'ny ankizy rehetra amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fa sady azo kiraro, kitapo, trousse vaovao ny ankizy no ilalao iaraka amin'ny mpanentana ary mbola azo cadeau coffret bonbon joliment bon. Tongava any magasin Aigle d'Or akaiky anao ampifalin'ny Klonge. Bonbon JB, joliment bon. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Jusqu'au 12 septembre, profitez de notre promotion vacances. Et pour passer des vacances en toute tranquillité, achetez maintenant et payez à votre retour avec notre offre à crédit Cosmos Merich. Pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg, participez à la grande tombola Voyage de rêve et tentez de gagner un séjour pour 2 personnes à Maurice et 2 personnes à Nosbe. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tsy misy ny tonga lafatra saingy izany no mampiavaka antsika asehoany ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao novokariny Aigle d'Or sy ilay styliste Fantadas Tatel R tongavy any amin'ny magasin asehoany mampiavaka anao sahim rehare misy ho an'ny lasy ny vavy ny lehibe sy ny ankizy vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra 100% sy vita malagasy 100% hatrany ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'Or, manandratra avy antique. Étudier à l'IT University, l'université spécialisée en informatique, c'est bénéficier d'une formation de qualité reconnue au-delà de nos frontières et adaptée aux besoins des grandes entreprises locales et à l'étranger. Bénéficier des infrastructures de qualité. IT University, partenaire des grandes universités internationales, partenaire des géants de la nouvelle technologie. Vous aussi, devenez un des nôtres. Contact 034 05 300 32. Il y a
ianao koa atro ampazotona ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny pélican dia fitaovam-pianarana avolenta isan-karazany toy ny crayon de couleur, feutre, aquarelle, pinceau, cire, colle, stylo, gomme, ciseaux ary blanco. Mampiasa ny kalitao tsara indrindra miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana pélican fa fahazotona mianatra tsy misy toy izany no miandrainao. Tonga vanganarany amin'ny tranombarotra lehibe sy mpanjinjara fitaovam-pianarana mahazatra anao. Pélican. Ny fahombiazana sy ny fahaizana, ny famendrehana, ny fampandrosoana, fandrosona maharitra, kalitao tena lafatra, miaraka aminao isan'andro sy natao andretra. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Na ny cahier, na ny copie, misy karazany maro safidiana. Calligraphe vidiny mirary, kalitao lavrary. Na anao sary, na koa noratra, sady mazoto no mianga ny aspiraka, sady mahakinga no mampamiraka. Fampiasan'ireo matianina eto Madagasikara efapolo taona izao. Efa hitanao ve fa misy endriny vaovao indray ny Nickel? Misy habeny 500 mililitatra izy izao. Kely sy mora, ary amin'ilay kalitao efa tianao hatr'izay ihany. Ao ny liquide vaisselle lanitra Citrance vanille, ao koa ny spray désinfectant multisurface. Azonao jifaina eny amin'ny faritra mahazatra anao ireo. Nickel, manakaiky ny mpanjifa. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Amin'ny valora eto Madagasikara ny fotoanany vaovao ataovy. Alakamisy voalohan'ny volana septambra 2024 tokatso matsara indray ato amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary andeha anaraka izany hatramin'ny farany. Ny raharam-pirenena no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Taoriana ny zavan-tranga izay nahavoasaringotra sy nahavoatontonona ny anaran'ny gouvernoura naloatra mangoro dia nandray fanapa-kevitra ny filan-kevitry minisitra fa dia natsahatra amin'ny asany amin'ny gouvernoura naloatra mangoro azy ity gouvernoura ity. Miandry ny toyan'izay fanapa-kevitry ny filan-kevitry minisitra izay amin'ny fanendrena izay hoe gouvernoura vaovao hitantana nyity faritry aloatra mangoro ity. Tontolo ny fitaterana taoriana ny fanambarana ihany koa nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fitsidihana tamin'ny fomba ofisialy izay nataon'ny tany Sainte-Marie fa dia hitady ny fiaramanidina vaovao izay amerenana ny sidana mampitoy ny Sainte-Marie amin'ny La Réunion izay sarihana ny mpizahatany mba ho tonga maro ao Sainte-Marie dia nivoaka tokoa ary ny fanapa-kevitra fa dia anomboka ny fahafito ambin'ny folo ny volana septambra izao ny sidana ampitoy ny Sainte-Marie amin'ny nosy La Réunion. Sidana mivantana izy io ahafahan'ireo mpizahatany mivezivezy sy mitonga mitsidika ao Sainte-Marie. Eo amin'ny pejiny tsy fandriampahalemana sy ny zavan-tranga tany amin'ny faritry Ikongo iny namitra-pihavanana tamin'ny vahoaka ny Ikongo omaly ny solitena ny fitondram-panjakana tonga tany an-toerana. Tamin'izany ihany koa no nanambarana fa dia mitaky fanadihadiana lalina nanoloana n'iny toedrara iny ny solombavam-bahoaka avy any amin'iny distrikany Ikongo iny fa tsy hipetra-potsiny ary miantso ny fitondram-panjakana ihany koa tsy hanafina izay zava-nisy marina tany amin'izany faritra izany.
eo amin'ny vaovao ny finoana ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly tolakandro ny GMJ matafafolo zay tanterahana any Antsirabe niainga tamina karazana diabe namakivaky ny tanàna zay tsy ny farana ratsy tany amin'ny petite séminaire teny mandany resaka teny zany lalona mpanokafana izany avy eo dia nisy ihany koa no fanaovana ny sorona masina lehibe ary tao anatin'izany namakina ny afatry ny papa ho an'ireo tanora tonga miatrika ity GMJ andian'ny fahafolo zay aritra hatramin'ny alahady ho avy izao ity. Eo amin'ny resaka fihetsiketsehana kosa dia mbola mitohy ny hetsika izay ataon'ny mpiasan'ny knapimaly tao aorianany tsy mbola nandraisana izy ireo ny karama efa ho telo volana izao omaly dia nisy hetsika mafy be hetsika fanairana izay nataon'izy ireo ho fampahalalana ny besiny maro sy fanairana ny tompona andraikitra amin'izay mbola tsy nandraisana izy ireo ny karama izay efa natratra telo volana araka ny nambara tetsy aloha izay. Tontolon'ny fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity baolina kitra na dia mafy aza ny niatrika ny lalao mandroso tany Botswana ho ny mpanazatotra Rakotondrambe Romial raha tafaresaka tamin'ny mpanao gazety teto amin'ny RTG dia nilaza izy fa dia tombona ny malagasy ny nahazona an'ilay isa iray ary tena tonga amin'ilay fitenenana ohatra ny mpanazatra hoe niaritra ny mpilalao vao natapitra ny 90 minitra ary tsy maintsy hitondra ny valinady rahampitso etry Mahamasina satria dia nanao nitady ny fomba rehetra reto Botswana reto andavonantsika tamin'ny lalao mandroso kanefa tsy izay no nitranga noho izany izy ireo dia tsy maintsy ampiditra baolina voalohany etry Mahamasina ny bare rahampitso anamafy ny fandresena efa azony tany Francis Tone tamin'ny herinandro lasa ary tsy amela kosa ny ampidira ny Botswana baolina ho amin'izay lalao rahampitso izay. Eo amin'ny taranja handball fidinina ny amboaran'ny Afrika ho an'ny CAN U18 kosa dia lavo fandroany indray ny akiony Madagasikara nanoloana ny Algérie omaly 2-0 no 7-0 no nandresen'ny Algérie ny Madagasikara midiky zany fa efa tsy misy tsony ny fanantenana ho an'ny akiony Madagasikara hiatriky ny dinga ny manasadalana. Atreo indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity maraina ity tompolasy tompoko vavy Antsa Vitus no teo amin'ny tantsoroka teknika badaka amin'ny marandriana aby kosa no nanomana sy nanolotra ny fampahalalam-baovao antsika rehetra manasa antsika hatrany anjoitso tapaka ny fandarana rivotra dia mirary tontolo andro mahafinaritra eo ambany fitarian'Andriamanitra. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Tonga dia lasy. Tonga avy eo lasy. Tonga dia lasa zany tsy teny gasy mihitsy. Tonga dia lasa zany. Rehefa tonga dia lasa. Avy ihany dia lasa. Misy fahatarana be tsika amin'ny handball. Zay ny zavatra hitako tamin'ilay lalao omaly. Tsy ananatsika le teknika fototra ananatsika voafehantsika izy fa efa ny afrikana koa efa lasa ny fihaonana iraisam-pirenena ny fihaonana iraisam-pirenena tena tsy ampy mihitsy teo amintsika fa raha ny fihaonana tatao anatiny mba nisy ihany aloha ny teny tsy teroa sy ny championnat national fa le hoe mihaona amina ekipa avy any ivelany na ekipa pirenena io na ekipa na club tsotra aza ohatrany tsy de nisy loatra mihitsy tatao anatin'ny taona vitsivitsy maromaro raha tsy teny efa tsy ny tatao anatin'ny 10 taona fotsiny fa izay rehetra izay nefa tonga dia raisiko amin'ny fijerena miabo hoe tiako io politika ny fédération amin'izao io miainga ifotony zareo manamboatra ekipa pirenena izany hoe na zao ara ny fampitehany faharesena ratoviny reto akio U18 rehetra izay sady namorona nitondra n'ilay anarana vaovao za mino fa reo ndrena ekipa pirenena rapitso hoe efa anana ny traikefana ireo ho an'ny rapitso zany ny politika ampiroboromoana amin'ny fanatanjahantena mihitsy ny tokony amboarina kely zay ngeny mitoy amin'le loha hevitra zany rehetrarehetra masa mila manova Okanitsy zay ty politika tokony hojerena mihitsy ny zavatra hoe inona ny zava-baovao mbola tsy nisy nanao teto hatramin'izay 10 taona izay
hatram'izay enitonytaon'izay mbola tsisy nanao a fa izao vao mba hatao le izy ary zavatra anankiray mifototra ho an'ny fototry ny fampandrosoana io zavatra io a fa tsy hoe kory hoe zavatra anankiray ka atao fotsiny de hoe tsy hita hoe inona ny fiatraikany ity amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny a de resaka voalozo ay aleo ary aloha hiditra ragoty fondrozoy am'izay ka anatin'ny tarikazao de ragova ny fiantsoana anazy ohatry lasa manahira de soronyeo a zany hoe anankiroa ny resaka milamina tsara ny fahenoana no lasa miova beato satria tsy maheno fa mino fa misy sary kompotrany a de misy feo ny resaka iray voalohany a ny resaka lesona le ndesahana teo le lesahana mombany hoe ny fanazavana tsotra mombany hoe mbola aka lesona ihany ve tsika de izao lesona nge fa tena efa fahay daholo raha ny atao hoe lesona hoe inona moa ny lesona ohatrany any ampianarany omen'ny mpampianatra ny lesona de manao exercice am'izay ny mpianatra ka rehefa diso ny exercice de hoy ny mpampianatra hoe tsy izay le lesona ny anarany noho izany le lesona efa nisy no tsy ny anaran'le mpampianatra zay le izy amin'ny ankapobeny misy anankiray koa resaka hoe fambolena le ndesandra Francis hoe ny zavatra hafa tsy misy dikandra tsy misy ny fambolena l'inverse koa nefa marina raha amboly fotsiny koa ka mamboly de misy ny zavatra tsy ho tafavoaka satria raha ny vokatry ny tany any Madagasikara vao ny lalana fotsiny tsy misy a efa tsy miteny tsony ny mpamboly a fa de lohany amin'ny toerana misy azy ihany ny entana zao le resaka le hoe Inde sy Pakistan teo moa zany tampigorno satria tsy mahita itsika ihany nitodika any amin'ny atsika zany zao rehefa ho avy ara ny mondialisation ny fikatona ambaravarana itsika ave moa tsy andeha hitodika any mpamboly varitsika avy any andapa tsy avy any aloatra sy avy any marovoay sy avy any amin'ny fampifena ratsoe fa le olana ny tsanga teo be loatra ny resaky ny fanjakana amin'ny hoe anafatra fa olana foana le izy am'le hoe miamora ny vidiny zavatra ny importena efa io ara le torabatso kely avy any an-danitra ho am'le hoe mampalelo le any Pakistan mampalelo le any Inde fa afaka volana vitsivitsy io de mitovy am'le pétrole le afaratsika le hoe efa tonga any le tankere toy izay sy mifanitsina hoe 3 alina le frais tamin'ny anjara tranche nandehanany avy any Antananarivo nankaty Omaly a mbola savatsara ihany zany tsy de niova zany io frais io zany voalohany aloha fa niakatra kely fotsiny zany niakatra kely fa eo anelany 3 alina sy 4 alina zany a efa lafo ane zany mahatonga amin'ny malagasy de mivezivezy be loatra tsony satria to GMJ to ny fahalalako azy zao a misy budget irahana be ao anatin'ny paroasy sy ny diocèse samihafa dia fampiantoka misy etoana ny anay zao ve nefa rahalaza misy lasany satria zavatra lehibe izy tony anisany nafinaritra any jery mivantana lay cérémonie d'ouverture le GMJ Omaly fa nampalahelo moa fa efa manazava moa ny Jemina sy ny ABC tam'le mivantana le ohatrany tapatapaka le izy a noho ny antony fifandaminana avy ao anatiny ihany fa samy mijery ny serasera de azonareo inona le olana fa de anjaran'ny tsirairay eny toerana manitsy an'io lesona de efa io raha miserazana vorona ny boky ilesona de efa io ny zavatra nytranga rehetra mipetraka ho lesona tsika menakava tsy mahay mampiatra sady zao e be de be ny olona manapa-kevitra sy tompon'ny fanapaha-kevitra tsy mihaino ny hevitry ny olona hafa e tsy mihaino e ohatrany hoe raha vao misy miteny ny hafa de zay tsy haino ny ragoty fa anonako sao ako oka lasa mitodika any atsimo andre fa atsimo atsinanana daholo ny saina aloha zany zao satria nisy ty resaka ikongo ty a de tsy omety tsinitsika satria ino natao hoe vaovao mafana e na de efa somary efa nangatsitsika ihany izy atao tanatin'izay 2 andro zay a fa mbola atsimo atsinanana ihany fa de alako tsiny fa iresaka momba ny ao amin'izany antsoina hoe district Vonjozo zany ao zay vaovao re fa dia mikaikaiky ny olona ao amin'ilay commune antsoina hoe Andoharano ao anatin'ny district ny Vonjozo misy anazy io dia ny miteny mihitsy fiteneny anga fiteny olo agny da asimo tsinana olo agny reo fa asimo tsinana zany da manao fizakana antemoro antesaka antemoro zany avy ety amin'ny faritry Manakara gn'antefasy afarafanga da ny antesaka da aty amin'ny faritry Vangaindrano fa ny Vonjozo zany da ao aby mifangaro Vonjozo zany gn'antesaka amin'ny antefasy da mizaly amin'ny sud-est zany antécédent gnao zany de raha zany tady ho antéchrist raha zany aza miditra ame fiainany sy miditra ka ka faritry io zany mimenomeno be ny tanàna ao amin'ny faritry gasy be orana le faritry zay mihitsy zao resako zao mimenomeno be ny tanàna ao amin'ny commune rurale antsoina hoe Andoharano io ny antony de zao
na dia Andoharano aza anaran'io faritra io commune io dia nodaroan'ny haintany tamin'ny taona lasa ary dia maty daholo ny voly tsy afaka anamboly vary tsy afaka anamboly vary ankoraka tsy afaka anamboly fambolena ankoraka ny olona tany tsy nety ny fambolena natao na vary na mangahazo na bokala ainareo hoe bokala zany vomanga ozy anareo aty zany vomanga egny besileo magnano azy mbizo de nijaly ny olona tsy afaka anamboly noho nzay avy ny orana tamin'ny voalombolohan'ny taona teo cyclone indroa nifanesy no namely tany vao mainka apotika hatramin'ny risoanambo zay asoany olo hoe frapaigny agnaran'ny risoanambo amin'igny alohan'ny hiditra tanànany farafangagny misy gny bifurcation mandeha agny Vonjozo da io 60 km 70 eo sy lavitry lalagny fa rasy lalana zany da rasy lalana alohan'ny hiditra farafanga da agny izy agny da ao amin'io Vonjozo io no misy an'ity commune rurale antsoina hoe Andoharano ity mizaly olo agny satria sy misy hany hoany da mihinakina-pahatany izy amizao mihinagny sy fihitana misy prof de gym misy agnarany aiza gny tany sy prof de gym izy anao manahaky tany sy misy fasa sy misy prof de gym zany gny tany aby misy fasa misy fandevegnan'olo da sy maintsy misy prof de gym ao satria misy prof de gym sy maintsy maty prof de gym io afarany agny fa tsy hoe prof de gym mamono olona sy misy zany koa zaka azo miditra am'zany anao septra bola miditra am'zany bara rehefa nikaikaiky ny olona hoe tratrany haitany de tratrany cyclone indray hatramin'ny frampay hatram'izay zavatra azo hoanikanina voly tsy famboly fa maniriniry azy azo hoanina tsy misy intsony de mihinan-zavatra fahatany zay le olona am'izao fotoana zao le anaran'le zavatra io tompoko de tsy fantako fa raha mahatadidy ianareo tamo anatin'ny filazam-baovao de mba teneno amiko zay tsiny hoe kritsika kritsisika zay le izy le zavatra io a tsy fantatra hoe inony fa zavatra maniry izy io de andrahona fotsiny am'izao tsy asina sira tsy asina siramamy de andrahonin'ny olona de hoaniny tsy mahasalama io zavatra io ny zaza voateraka ny zaza mena vava ankoatran'ny nono zay omeny reny azy zara fa misy de mihinana n'io zavatra io ihany koa anika mitombo zay tsy izy misy an'olona marary mipoipoitra ny areti-koditra sy ny aretiretina maro isan-karazany eny misy hatramin'ny tonga amin'ny fahafatesana aza ka mimenomena zareo satria tonga tany ihany ny BNGRC nanatitra fanomezana tamin'ny fotoan'andro taorian'ny cyclone zay mbola netreretina fa vokatry ny cyclone moa ity zavatra ty aloha tamin'iny fotoana iny de 500 ny isan'ny lasakana vary naterina tany gony 500 no naterina tany na vita zay vitany fa de kely mitaha amin'ny filan'ny olona any ny fimenomany ny olona any de zao malaza izao kere any atsimo zao malaza izao fahanoanana sy fahaveresan'ny zavatra veloman'ny olona any androy zao kanefa de lasa tsisy mijery ao amin'ny faritra Vondrozo io ny faritra atsimo atsinanana farafangana atsimo atsinanana tsy vatovavo tsy fitovonany intsony any fa atsimo atsinanana any ny faritra atsimo misy hoe koboro ny fiantson'ny fasana ny koboro ny fasana kibory na kibory kokoanty selandia ny lavitra be aiza izy io ino agnarany raha hoanin'olo andrahoiny amizao avao sisy raha miaraka aminazy da andrahoiny tsy mahasalama izy na ohatry ka ao izy afaka mamaly avy atragny da afaka mamaly izy tsy vy ohatran'ny kakary tsy via fa zavatra tsy fantako anaran'io zavatra io fa mety viany anarany any fa mikritsika areka apotsika misy anaran'ny zavatra zay le izy zay tsy tadidiko mihitsy hoe inona zay zavatra zay no hoanin'ny olona hony ka io zavatra io de tsy mahasalama ka izay zavatra zay rehefa mitranga zay de menomenina am'izay le olona ao atoerana hoe tsy mba misy mitodika aty aminay no mahaso zao tontolo zao fa lasa makany androy foana de io zavatra anankiray mba hitan'ny mpanao gazety angamba io fa mino tena atahorako mihitsy fa mino fa maromaro ny tranga ohatran'io amin'iny faritra iny satria nisy namana havana akaiky ny tena mihitsy zay niasa tamin'iny faritra iny zay mahafantatra fa mirongatra de mirongatra ny trangany tsy fahasalamana indrindra fa eo amin'ny sehatry ny paludisme na ny tazomoka any amin'ny faritra atsimo atsinanana izay tsy dia misy mijery loatra fa raha itsika nikaikaiky tamin'ny tsiny hoe coronavirus taty olona firy no maty tao anatin'ny heritaona heritaona hoe tamin'ny coronavirus fa nandritry ny 3 volana no 400 no maty tamin'ny tazomoka tao amin'ny faritra atsimo atsinanana 400 ao anatin'ny 3 volana no maty ny tazomoka tao amin'ny faritra atsimo atsinanana zay zavatra ohatrany tsy de miaratsiny raha miteny hoe tsy noavin'ny faritra hafa ivelany atsimo atsinanana
andidina ifotony amanoka amin'ny herinandro mahakasika an'izay resaka tazomoka zay. Ny tazomoka dia tena mamely dia mamely ary io efa nisy amanjato taonany mba tsy ilazako hoe anarivony mihitsy azy satria tsy fantatsika ny filazam-baovao tany arivo taona lasa tany fa amanjato taonany hatramin'ny nahatongavandry portugais teto ry frantsay tonga teto zay tonga saika hanjanaka atsika tany amin'ny taonjato fahaefatra amby folo dia efa nihinany fatany tamin'izany fotoana zany dia nohoan'io aretina io ary misy be dia be maty teto ary satria aretina tsy fantatra ny tany rehefa loatra zay natonga ny Francis hoe tsy diko ny chambre koa fa jerijery lesany tsy tazomoka ka tsy fantatro hoe le zavatra narary tato le zavatra tato iny jerijery lesany tsy diko ny chambre so dia tapaka marary dia tsy za tena rehefa mararirary rehefa tsy amforifory mihitsy diko ny chambre koa za tsy miteny fotsiny so dia hoe manininato ary ty olo ty dododo zay za mpangalatra palitao ka le ny antsoavo atao zany manampy an'izay antsoavo ataon'izay olona avy any atsimo-atsinanana zay zany ny tenako jereo ry mpitondra fanjakana ny atsimo-atsinanana indrindra fa nareo ao anivon'ny BNGRC ianareo anivony nanatitra ihany koa ny fidy ny fidy ihany koa nanome vatsina kona tsy vatsina kona ino moa ty tosika fameno sy zavatra nomeny fidy reny le izy nahazo ihany koa ny olona tany fa tokatrano roapolo amby zato ihany no nahazo an'le izy safiry sa zato zay mbola niteraka olana ihany ndraiky io hoy ilay be ny tanàna satria tsy ampy mizara le izy io dia menimeny nareo tsy nahazo fa maninona zay tsy nahazo zavatra miseho foana io naizanaiza miseho foana zany zavatra zany naizanaiza zay mbola isehony hoe tsy ampy no ento manana hanapiana ny mpiarabelona eto amin'ity Madagasikara ity ka dia marobe zany ny olona zay mikaikaiky amin'io nisy ny teny saika adiniko ty nisy ny teny avy eo amin'ny faritra Mananara maro antsetra efa mandeha nalanjorofo ndray any avaratra indray io resako io hoe izahay tompoko tsy mila nitony vatsy tsinjo itony aza omena anay fa zay tsy ory sakafo zahay ty tsy kere tsy mila sakafo zay aza naterana nitony varivary mora sy namany tony zahay tsy de mila nitony zahay fa nitadiavinay dia foto-drafy trasa vitao ilay lalana vitao ilay kianja manara-penitra ao amaro antsetra vitao ilay hôpitaly mbola hôpitaly lalana eny pont ihany fa ao anelanelany zao Mananara sy maro antsetra zao ane ka tsisy lalana eo fa motony iny mandeha ao ary ny olona zay mitondra 4x4 ao iny dia tena miaina zay tena atao hoe anaty fotaka sy vato entiretinao zany vato engany iny 4x4 any no tena atao hoe 4x4 fa io 4x4 mandeha tao tampon-tanàna Antananarivo eo tsy izy io zara fa 4 io raha ohatra ka misy ihany ny omena an'ireo olona reo zany fiara zay nareo dia eo Antanambo 5 Tomasiny io ny départn'le izy hitanareo le 4x4 izy lefa taloha be reny 4x4 am'izao reny fa hovaina le izy manaingasio maintsy mihitsy tany vohipeno koa vohipeno ny fantaniko Francis hoe nosy varika sy le vondrozo teo ve nosy varika tena zavatra hafa mihitsy nosy zavatra toerana nosy varika ny Rokasimo ny Manoro eny sy lavitra be nosy varika zany amin'ny canal de Pangalana zany ovina moa raha sisy ny tafara nosy varika ve taraporanomasina eo amin'ny 7 kilomètre otreo olona resiko aza nosy varika ranomasina zany roka dia 5 kilomètre ve akaiky ranomasina ranomasina ny reo nosy varika vaiza amin'ny lalana ny tena inga nosy varika 100 kilomètre avy Mananjary fa ny sara kosa dia mandeha kanoto ka mandeha kanoto anao da mandeha kanoto anao da efa tsy magnano gama miala amin'ny 7 maraina a Mananjary dia tonga manosy varika amin'ny 3 tolakandro naohatra ka mandeha 4x4 dia tsy avy any mika sy avy agny nandeha 4x4 misy mamboly vary areo miala ny nosy varika ny lalana vary agnaty arabe famatavika dia le aty moa anao an'le fetrarivo ato amin'ny Neptune fa le raisina mpanidina le resaka teo tsika zao mahita ny sary avy any Congo amin'ny alefan'ny televiziona satria nakany ny televiziona no zavatra mitranga i Congo nefa tsy tena hoe lavitra be akory fa maro dia maro amintsika mijery le sary dia way ohatr'izao eny any ny tena olana eto amin'ny tanàna koa zany le tsy fahalalana ny zavatra tena misy amin'ny ankapobeny ho an'olona mety ho tena tompona ndraikitra so asika vahoaka tsotra amin'ny resaka sary samihafa ny antony tsy fampiny fivezivezena no zay resaka arabola zay satria raha ny resaka kisarisary zao raha miresaka fantatro ny brigade ny gendarmerie Ambatondrazaka fantatro ny brigade ny gendarmerie Talatamaty fantatro ny brigade ny gendarmerie any Congo satria misy sary fantatro ny Tobra Tsimandravo ohatra fa tena hita mihitsy tsy fitoviny ny zavatra mitsanga rehetra amin'ny ankapobeny rehefa hita ny sary zay ny amin'ny ankapobeny zavatra zay tany am-boalohany ny Vandekama nitondra le resaka hoe miova le miova ny tena tsapany le tena tiana ova iny
fa io tsy hita be ny any raha tsy misy tompona andraikitra manova hoe andao ary hovainy dia io nefa raha vao manomboka miresadresaka makany amin'izay le loha hevitra izay dia tonga dia mandeha makany amin'ny fomba hitondrana ny firenena foana le izy dia lasany amin'ny resaka hoe fifidianana dia lasany amin'ny resaka hoe fanendrena ohatra tsotra tena akaika efa resantsika eto foana fokontany commune district gouvernorat ary ministera ny antana tohatra fifampitondranoreo amiko dia tsy mety tsoroko izay goteliba citoyen efa avy conseil municipal ainy amin'ny fokontany ny faralaza ny antana tohatra ny décision amin'ny fokontany district ny tutelle ny commune any ambony any ny tutelle mifanipatsipaka le fomba fifandraisana ka tendreo ihany lehibe ny fokontany aleo fidina ny lehibe ny fokontany mba miara-monina eo tonga dia mahalala dia mba mifampitondra ohatrany amin'ny village teo aloha dia zay dia amin'ny azan-dany rehefa miverina fa ao ambany ao le neptunina ao ambany ao tena mora be ny B500 ny orange afaka miantso mandefa SMS manao Facebook ny sady mahatrafatra 4 ora feno ay kosa B500 tolotra afahanao manao antso 10 ariary mandefa SMS 10 ora internet 10 méga zay mahatra 4 ora feno ka raha mampiditra ianao zao dia raha piditra toy zao vao tapitra ny fehim-potoana ampiasana azy zay amin'ny sarany 10 ariary monja antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 B500 tena mora be kosa miamboka 20 ny SMS raha vidina amin'ny orange monnaie ny tolotra Orange. B500 tour miaraka amin'ny Orange ho anatananarivo sy ny manodidina ny 14 aogositra hatramin'ny 9 septambra izao koa miomana ariary fety sy lalao miaraka amin'ny B500 ilay tolotra tena mora be misy antso 10 ariary SMS sy internet maharitra 14 ora feno kilalao isan-karazany fihenam-bidy amin'ny finday ary loka maro nozarainy toy ny petrabola hatramin'ny 30 000 ariary amin'ny Orange Money koa manasantsika rehetra hifaly avanja miaraka amin'ny B500 ny Orange ary ao amin'ny page Facebook Orange ny fandaharam-potoana Orange. Motul 2 temps Blue menaka vaovao vokarin'ny Motul natokana ho an'ireo scooter sy moto 2 temps mikojo mapateza ary mampatanjaka ny motera Motul 2 temps Blue azonao jifaina amin'ny vidiny 18 000 ariary ny litatra Motul 2 temps Blue hitanao eny amin'ny design auto Ankorondrano sy design auto Beoririka ary eny amin'ireo mpivarotra menaka Motul rehetra. Un goût unique de citron vert. De nouvelles sensations de rafraîchissement. Des moments intenses de partage. Toi aussi, découvre Yuzu, la nouvelle boisson qui étanche la soif. Yuzu. Zayar le feu révoluen refandende. Vita somatsara ny plaina tatao Michel, efa samy tsindrindony ery. Ty fiarahanty mihitsy ilay nandrasana. Efa pare daholo. Lasy zao e! Ho an'ny Michel, ny dia rehetra dia tokony afinaritra avokoa. Solika tsara kalitao amin'ny fatrany tena marina ny fitomboan'izany. Manatona ny tompon-tsolika Shell akaiky anao, dia foana solika tsara fatra, dia akafiziny dianao. Shell noix ventre. Jusqu'au 12 septembre, profitez de notre promotion vacances. Et pour passer des vacances en toute tranquillité, achetez maintenant et payez à votre retour avec notre offre à crédit Cosmos Rich. Pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg, participez à la grande tombola Voyage de rêve et tentez de gagner un séjour pour 2 personnes à Maurice et 2 personnes à Nouzbé. Voir conditions magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Tsy misy ny tonga lafatra saingy izany no mampiavaka antsika asehoy ny maha izy antsika miaraka amin'ny collection vaovao novokariny Aigle d'Or sy ilay styliste fantadazy Tatel Air tongavy any amin'ny magazay asehoy ny mampiavaka anao sahy mirehare misy ho an'ny lasy ny vavy ny lehibe sy ny ankizy vokatra natao an'ny malagasy rehetra tsy ankanavaka ary vita avy amin'ny hoditra 100% sy vita malagasy 100% hatrany ary tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba hahafantaranao ireo vaovao farany Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Safiditsika! Yaourt chocolé, ilay yaourt antokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe. Safidio ny yaourt chocolé vanille, ilay tsiro tsy tota ny ela. Chocolé, ny tsiro tena izy.
Vaovao be Gino ST misy gaz manala etaety vita amin'ny dité natoraly andramo fa sady tsiro-paiso tsara be a 13 ny tavoangy 5 centilitatra ary 5 monzy ny tavoangy 5 centilitatra. Le 12 octobre approche. Retenez bien cette date. C'est la rentrée universitaire en L1 de l'ESUM, l'école supérieure de management, université privée digitale numéro 1 à Madagascar, habilitée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Inscription ouverte pour tous les bacheliers avec 6 mentions: communication, statistique, gestion, droit privé, économie et informatique. Rentrée universitaire en L2 le 16 novembre 2022 et en L3 le 10 janvier 2023. Droit d'inscription 50 000 ariars. Formation assurée des futurs cadres et entrepreneurs performants. ESUM Tamatave 034 96 426 64. En position, équipement prêt, paré à l'affrontement. Yanoku, atuampastu nanifidiran pianach, miarakam pélican, deftora pianarana avleta isakaraza, toni crayon de couleur, feutre, aquarelle, pinceau, cire, colle, stylo, gomme, ciseaux, art blanco, mampiasan kalto tsara indrindra, miarakam reftora pianarana pélican, fa fazo tona mianachats mistoizan mianjanao, tonga vanganarany am tranombarotra lehibe sy mpandinjara fitaova pianarana mahazatra anao, pélican. Ni faumbiasana, sinifa haisana, ni famendehana, ufapandusuwana, fandusuna maharicha, karitote na lafacha, yalakamuna upisana, dusina tauandecha. Avec vous tous les jours, les stylos Schneider accompagnent vos succès. Nani kaye, nani kopi, misi karazani maru safti, nali khafidi numrari, kalto lavlari. Nano sari, nakuwa nuraja, sadi mazutunu myaganya, piraga, satmakinga, numapa miraga. Approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar. Efa nampiasan'ny lessive manickel ve ianao? Savony ranony manamora ny fanasana lamba. Mahavita lamba 10 koveta ny tavoahangy kely 300 ml iray ary tena mora ampiasaina. Araraka ny fatrahoana lamba iray koveta, alona 10 minitra ny lamba, kosehina mora fotsiny, kobanina dia madio sy manitra tsy misy ohatr'izany ny lambanao. Sady manala ny loto rehetra no miaro ny lokon'ny lamba ary tsy manimba-tanana ihany koa ny lessive manickel. Ka andramo ary e! Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Tsy nakany. Fa iretsika ka tsy tany mihitsy sa voloka hatramin'ny farany. Tsy tany mihitsy izy rehefa volo Velona ve micro-ko? Les prescriptions acquisitives teo moa zany no tonga dia fitaovana kely eo talefaso. Kely fotsiny la resako momba an'izy io. Inona moa zany atao hoe prescription acquisitive zany dia ny tanin'olona anankiray izay ambolen'ny ampiasain'ny olona anankiray eo dia ela be eo zany hoe ohatrany hoe abandonné moa fomba fitenin'ny zalahan'le izy io zany mampikaikaiky ny olona ao amin'ny domaine tsy nosy atsy hoe mba ataovy amin'ny ara-dalàna re tompoko ny fitsirihana an'le tany zany hoe rehefa mandeha zany ny dossier an'io dia manome didy ny avy any amin'ny fitsarana any hoe ndana tsirio ity tany izay angatahan'ny olona ho azy ty satria efa hoe ina le filaza azy ry zanty le hoe amboleny efa ela sy ny sisy reny ina filazany reny fanajariana fa ny tena zava-misy zany zao dia mahatsapa ho ampifilafilainy ao amin'ny sampandraraha ao zany ireo olona manana raha atao momba an'io zavatra io satria izy ireo dia miandry fotsiny le hoe toronareo zao no tsirihana le tany, toronareo zao no jerena le tany, de lasa
miafiafy be ry zareo miafiafy be ry zareo efa afaka miantsany isika miafiafy be zany le olona manana an'le dossier io a momba n'le hoe salama toko tsiriana ny taniny allo salame avy any Atsirabe io Atsirabe ngamba zao ve io salama nareo e salama mbola salama itana zara nga ohatra mahafinaritra le resaka nareo fa sao de tokony anareo no ampidirana anaty governement fa marina de zao mifidy ministra tsika mifidy rehetrarehetra misy mpandindra raharao zava de efa fantatry ny eo amin'ny RDG daholo tsy hoe inona fa tena mitoraka voninkazo anareo fa le olona veny tsy mandray andraikitra le any amin'ny fitondram-panjakana sa manino fonamantady raha teny an'izay fa tsy tokony fiteny zay nefa ny mahagaga de sao olo-tsotra ny andraisako anareo amin'ny RDG zany tsy mpanao kajeny maninona moa anareo no malala an'izany nefa ny hafa tsy malala zay natao tena hitondra zany hoe misy fahatarana ve le olona mitondra le amin'ny firenetsika te efa samy teny tsika raha resaka angovotra aloha telo taona talohan'izao hoe tokony hanao hydroélectrique jerevana tsimororo ao ihany de tsy fantatro raha nyteny tsika hatramin'izay hoe jerevana le tatsavary polisy ndrato ohatra mitara tsika vao mandray andraiky da teo nandray kely teo de tsy fantatra ton'indray zao raha ny resaka momba ny minina zay moa tamin'ny fotoan'andro ny hoe tokony haparitaka de minina sikafana folo taona io ny tiatony nefa nisany mamiasa ny tatara rehetrarehetra eto Madagasikara fa tsy hoe mpanao afery mpantsirijirika vary fotsiny de zay mba lasa ny saiko eto hoe marina ny tenin'ny sasany hoe de ohatra hoe tsy mandray lesona ve ny olona fa misy mandray lesona fa misy be marenina koa ve ao anatiny fona mandady amin'izay sa lozana amin'ny revirevo sotrosotro de vita de zava sotra tompo ny antsony ministère tokony andraikitra ny olona manandraraha makasika le prescription positive any amin'ny domaine any raha ty taratasy voary ty salama jeratrika ianao zany ohatra ny hoe resaka hafa mihitsy resaka sahafa ao ataonao ahoana moa ianao miady mivady be nefa mpandosy vahiny tsy zany tiako ketraka de zao alohatsika eto mihitsy aloha lamy maranga vao miketrika mampiditra vahiny de mirary soa io tafita amin'ny herinandro indray fa mitsara tikarety kayare inona zany ny zavatra fanampiny kely fampalalam-baovao zay tsy ampy kely teo fa hotoizako tsy hoe tsy ampy ameko foana makasika le GMJ Mada zay tanterana any Atsirabe zay nanomboka omaly moa izy io misy ny ohatrany tsy mahita sary mihitsy aletsy ohatrany tsy misy sary any ato fa vitsy mindao za tsisy ravako salama tompoko mandinika an'le zava-misy tena efa azo lazaina hoe tena efa tonga amin'ny faratato mihitsy zany le tetezana eto amin'ny puissance ny firenena tsisy mandeha an'izay izy daholo ny zavatra de mifidy fomba fijeriko io zavatra io tena mbola resaka avany amin'ny resaka hoe fanjanahitsika zany tena mbola tsy azo lazaina hoe mahaleo tena mihitsy ary ny fahitako azy tena zany ny fankalazana ny faleovatena zany tena mbola tsy tokony atao raha ny fahitako azy satria tokony mbola ady no atao ny rafitra misy eto amintsika mbola rafitra napetraky ny vahiny daholo ary io zavatra io niza mpitondra tonga mety hoe misy nge ny mpitondra hoe mba manana finiavany fa noho le zavatra misy noho le rafitra de tsy afa manota satria rafitra avy any ambony no midina ny zavatra petraka ny vahiny daholo mandraka amin'ny resaka toe-karena amin'ny resaka fampianarana tsisy zavatra misy tsy mifanaraka amin'ny fampianarana tokony atao ka ianao zany ohatra hoe antso ny ataoko hoe tena mila tonga saintsika malagasy mikendry tokony mijoro zay manam-pahaizana tokony mijoro zay tena mba tia tanindrazana tokony mijoro mijery zava-misy fa tena mampalahelo ny le zavatra mitsangy ny olona maty zany amin'izao tena ohatry mamona koranga tena mampalahelo le zavatra misy eto amin'ny firenena de miantso hoe mba aiza daholo manam-pahaizana aiza ny olo-kendry mba mandraisa ndraiky tare tompoko mba tena de ny olona rehetrarehetra tsika olona rehetrarehetra mihitsy koa anatin'izany
miainga avy any fitondram-panjakana foibe foana aloha zany ny fanovana atao tsy maintsy avy any io ny miainga tsy misy fanovana iainga avy any amin'ny fokotany zany tsy raha iza fa tsy maintsy hoe ny fanjakana foibe mametraka ny modely manao an'ilay fiovana na toe-tsaina io na fiasa manao ana salama daholo tompoko zay ny teneniko hoe efa manomboka tapatsika malagasy iny le tokony le rivo vaovao ay vo azon'le olona rehetrarehetra le rivo vaovao tiany natongavaka sotra tompo io misy ihany ny sary vitsivitsy honora avy any Antsirabe vitso ia fa tsy ny betsaka mahakasika an'izay omaly zao dia nisy ihany ny sarina karnaval izay niainga avy any avy eo amin'ny Tsangambato amin'ny gare eo namakivaky any tsena kely mba vady mangatsika rivotra miaraba tompoko miaraba tompoko salama tompoko finoana le radio radio zany ohatra ny feona borety maina zany ao avy hitanareo mba mampatsiaro fotsiny zany le izy ohatrany hoe masososotra sady mampalahelo kely any le toetran'le en guichet rehetrarehetra hommage anday voatonga zao maraintsy guichet-na inona coopérative taxi brosy hay hitanareo ataony guichet unique le izy inao tena mandodo 250 000 tokoa ery amin'ny guichet unique dia vita iny dia aminy le ticket iny ianao dia osy izy azo ty ozy izy fa makanisy ty dia manapi ohatra zao hoe manapia ohatra hoe olona roa dia lasa plus 600 000 tsararay zany ny frais au lieu de 250 dia 350 000 ny frais magenda zao sika ho tonga zao marainy zao dia tia ampatsiaro ny tompon'andraikitra hoe raha eny amin'ny guichet unique dia tena zay tokoa ny frais fa ery ambaravarana dia manto 350 000 ny olona mbola mandeha anaiky venao aloha tsy ody te ody rehetrarehetra ao anakaobehira osa zareo vaza zabe indray zany tena hotana dia ohatrina frais normal zany any zao 250 000 hoa tena sendry aloha any amin'ny guichet unique satria le misy ny memena afaka mahazo raha natsiaro na satria nanaraka rivotra foana na tany magenda nanaraka foana sana dia misy manao 350 tena 350 satria misy manao tsy maintsy zay rehefa te ody zay ihany vao miteny anao ty averena ozy ndana miverina afaka tsy mody dia mamy dia ampidininy fotsiny zao ny etan'ny olona ampidininy rehefa tsisy fanampiny mamidikina zany ny olona hijora jefa natao 250 000 sory mbola tabatra le izy ity so makamo tao anaty pataloana zay dia mba kerijereo ihany fa mijaly be le olona ia voaray izay ao ary tonga dia tafita amin'izay rehetra any andasa aloha misy zatra valiko vetivety ty tena tsy maintsy valiko ty anao aloha andeha ay inona zany mera ihany finoana radio le radio kotomanao any raha zay anao vonoana ny radio fa tsy mety eo na tsy mety vonoa le radio sakana alsady anao zany vonoana le volume atao amany zao ty numéro 13 ty tsy le eritreretin'ny lisany larako hatramin'ny taona 7,9 larako rehefa miaka telo ambony kianja larana fa 7 miaka kianja fanaovana iny baolina kitra ay mety ane le lokony miarabanareo tompoko miraba indrindra miaraba mpeniko monsieur honorat de mato honorat prescription acquisitive mampimebe ny zavatra ny razam-benay rehetra ao anatin'le fasana misy tranonrazana eo misy tranony olona fianakaviana amboarina sy natao eo akaiky ny fasana le mihitsy fasana mihitsy akaiky ny fasana eo le tany ambolena mangahazo vetivety eo prescription acquisitive nyvoaka lasa olona mpiasa ny domaine le tany zay le zava-misy zany ka tsy misy makonaa hoe raha misy manao prescription acquisitive dia makany amin'ny tribunal misy io resaka io dia mampiseho ny taratasy ny tany io le tompon'le tany dia mialaaka misy alizy fa zay zava-misy zay zava-misy mampalahelo be faritra avara-drano misy an'izany zavatra zany zany dia le avara-drano tompoko tsy mety mandroso
tsy maintsy latsaka ihany any avaratra any ody any an-tanàna dia latsaka ia mbola oesa nisy azy dia nofoanana tamin'ny ora farany any afomanga lasa ratsy be zany resaka zany alo lasa ny mpiasan'ny domaine marika ve tompo ia izy indrindry ty eny tompoko manahoana tompoko monsieur Alain miantso izao le zavatra tena tiako ambara zany hoe manao antsoavo a zany amin'ny fikambanam-behan'ny mpisolo vava zay tsara sitapo manajany fahamarinana fikambanam-be amin'ny tsara ihany koa zay manajany fahamarinana fa le paka resahatsika pôlina anti-corruption io de pôlina corruption fa tsy anti-corruption ny olona rehetra efa nanana raha rano karakaraina atao mahafantatra tsara zany fa fakam-bola efa tsy manana vola makany amin'ny paka dia za maeritseritra no tafavoako zany ianao na manana ny fahamarinana fa ambava onana po mieritseritra ka zay ny tsoko antso avy amin'ny fikambanam-be amin'ny fitsarana mihitsiny tsy mba malala mba manaja fahamarinana sotra tompoko resaka kafe marainanay tompoko reny hitanareo reny fa za taitaitra nareo inona reny fa mangatsika any dia mamisotrisotro aniny zay elaza mialapala misotro kafe isanandro ato amin'ity studio ato amin'ity toeram-piasany ty ary dia manao tsipaipaiky zay ny le azaveka resaka kafe anay reny tsipaipaiky hitanareo mifampony tenenanay hoe mba tio re salama tosamantra iny aty tany tribunal iny misy poto fa tena pipina ny navetana ny rano isaky ny poto mandalo eny anao fa tena tsy azo enana hoe apitany tribunal apitany tribunal ray manontolo ny poto rehetra amin'ny zany hoe amin'ny ministère ny travaux sa ininy iny apitiny amin'ny rano nanosy iny ay very apita amin'ny rano nanosy fa io zany de misy ale abribus koa eo fahaloto zany ao manodidina an'le izy ao zany de mieritreritra hoe 4 an'i zamba manao andreto fa tsy ny 4 mirery manao fa ny olona tsotra koa de mieritreritra faravaratsy hoe zany mba tokony esina police communale mba na mijorojoro fotsiny na mandalondala aloha tena viretra ahoana ny vahaolana de eo amin'io tambohan'ny RNN io misy arena bis pitapitan'ny Carlton fa eo koa zany de lasa fititizan'ny olona gaga hoe ahoana tsika ty revina vao mba hoe mba halala fahadiovana hoe anaja zavatra iombonana fa viretra tena viretra fa ozy hoe ny vahaolana hoa zany tokony mba asina police municipale mandalondala na mandalondala lafa tsy mijanona eo mijery olona manao maloto fa de tena marikiriko mijery ay le apitany tribunal io tena enjany le rivotra vetrany efa ela be nisy olona teto ny taraina mihitsy mahakasika an'le tsy ionora koa rehefa niresaka an'iny le rano ambadiky ny ostio institut d'hygiène fa tsy ostia mbola ao foana le rano ary efa misy lomotra maitso izy ao andamosiny institut d'hygiène sociale efa ely zany efa ely zara angady memezan'ny olona ina le nataoko teo mijereko ay zara ny lalan'ny ty rano ty poirany fa avay zary ty rano ty sady tena nijereko mihitsy fa hoy ry zareo ny namaly ato am'zany avy any atsimo ny zareo zany manao ny fanamboarana misaka mangaty avaratra maheno toy an'le telele rano sy teo santsika no fampitaiza amin'io zay mahita de mifampidariko atao enjana ohatr'izay le lalàna de mety io zay mahita tsy miteny manao eo foana ny eo fa zay mahita de midariko de miezaka mahita indraindray de midariko de foana ady saritaka kosa zay hevitra eo zay ka tsy de nano teleransy teo hoe ampidirinao ny gouvernement nareo efa atao daholo nareo fa tsy mahavova ao ihany mety aminareo raha ty tanindrazana mihitsy hiditra anaty gouvernement ave zay
zay tsy hiditra aloha tsy mahavova ao ihany mety aminareo raha tsy tandrazo sady mbola tsy tao zay ny tso ao aza manao olona n'izany zay atety foana rivotra da za tsy izy raha avako izy any andeha gouvernement tsoany aka tsy makany avaloha raha etany manjary tsy manao tsy papakana kafe ara vao tonga raha mafinaritra e raha be salama tompoko tsary eny tompoko a mahakasika an'le hoe prescription positive sika mba antaniko e rovina zany no fepotona farany izy io hoe efa tena raikitra ve izy io zany zany ohatra mampapetra-panontaniana kely satria izao i fikarakarana permis io ngamba ny tena zavatra tena isan'ny tena ela indrindra raha samy zavatra atao mba saika anontaniana hoe sao dia mba fantatra reo rovina fepotona farany permis de conduire io permis de conduire io io zany tena ela farany zay ela mihitsy mikarakarany mba anontany olo dia mitoy an'le ramosele hoe voretra be teo ety Andravoahangy tokony efa mba rava ny tsenan'ny confection dia tokony mba rava koa ny tsena eo Andravoahangy fa le ariva tena grave koa ny loto rehefa miala ry zareo rehefa miala reo le mpivarotra moa zany manomboka aty ambany tetezana e raha ny tena marina zao ny any ambany tetezana tokony tsy ho izy voatsena zany no tena tokony ho izy ohatra mahita confection be deabe amin'iny mako amin'iny lalan'iny zao fa iny efa tsy izy iny ary anatiny tena izy iny rava lohany fotoana iny rava maraina iny fa le re anatiny mihitsy ny tena tenenina hoe rehefa mba rava le confection dia tokony mba rava le tsena fa misy mandimby ireo le mpandimby reo mihitsy ny tena grave mandoto be tsisy hevitra emiratenareo tenandriamanitra zay misy mandoto misy ny atsirabe mandalaka somiritra vao tonga mandoto satria zay fa sady manararoatra ihany ho anarapitso etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina ny ady ho an'ny lalao miverina mbola tsy vita amin'ny baolina hoe rorô teo any mialohan'ny idirana tato amin'ny plateau nanolorana ny rivotra mbola tsy vita ny baolina fa fangatanao ampanoana rehefa manoana to ohatra andreny amin'ny basket hatramin'ny farany tompoko salama manahoana miresaka manao maloto aloha za aloha zany tsy melohan'ny vaky moa sainina moa raha mpandekano inona misy olona tompona andraiky tangeranga ty akaiky atsika eto am'izao am'le resaka moto za kivy rasily tompona andraiky ty izy rapitso tongava fa ilako avy aka tonga mihitsy tsika rasila fa ilahy mitondra daba amilay be ndray lafako akalelika tonaka ataova ty asakodoako ty tongava rapitso hoe traferza de teneko le hoe azadiny le voandro zay indrindra eto zay zaka ny tanany afa le resaka ihany tiranga ty misy vazoasa aloha lany ihany koa le lerako aloha tsy maninona misy vahiny zay ndre mandeha tamina tele henoko za moa pijery ty zavatra samy resaka ezy ro lahy de tsy haiko na maheno tsy maheno tsara le samy vazara eo de hoe aty nity Taiwan oui Taiwan any andafy io de tsy haiko le anakiteny hoan'ny lariry angamba sa inona ny tilery teny inona teo ohatratesy anak'iray hoe iny tena raha ty tanàny ty de hoe Taiwan de misy anakiraiky hoe Taipei de tesy anak'iray na tonga am'zany izy alesy zay any zalahy betsaky hoavy aka miaraka amin'ny masiny tsika tongany za mila terina ny volana septambra honya dia ho an'ireo olona tsopo sy be fandreferana volana fahasivy izy raha amin'ny grégoriana fahafito izy raha ohatra ka manisa volana miaraba tompoko miaraba sandro ny efa miverina ifantenteana tany zany efa masangato resaka le loto tsy mila hoe isan'andro san'andro bajerenareo ingeo eo ambojatovo azao izy io
eo amin'ilay terminus ny 77 fa mbola tsy taloha otrany io tseny eo sy terminus eo eo na vatra charbon raha maloto eo daholo. Ery ambony ery zay saly aty ambany Mojatovo. Mojatovo ambony ambony idina ty ambadika ohatrany eo any jeunesse reo no raha. Ay dia le ambadika eo le mitsofoka kely eo io zany. Ary andamosiny ary ambadika zany. Dia zareo ngely loto rehetra ao a. Ray iny faharoa eo be eo risika. Reo le ray eo any ambondrona. Nampivarotra magasin mipoapoaka daholo fa nampivarotra lasopy nampivarotra vary amin'ny nanana eo daholo nampivarotra poketra. Ray eo any ambondrona jereo hoe hitanareo tsara ny loto e. Fa tsika tsy voataiza mihitsy hoe mba manala an'izay efa avy natao. Ka na isy famafahalalana tômôbila san'andro areo tsy mety ady izany tsika tena voretra. Iny le ho any tsy azo tafo iny zay resanao zay. Tompoko izay mihitsy le tena maloto. Mampalahelo. Dia tsika tsy mety adio tsika tsy mety adio. Na anadio raha ny commune tsika mihitsy tsy mety hivoatra. Tena mampalahelo. Ety akazo tokana indray eo amin'ilay ohatry dimy bendrano izy izay ety ambanidia. Eo amin'io ohatrany eo any amin'ny galeny iny eo any ambony io e. Ray mankany Antsahabe dia ilay eo any Andohalo. Misy hazo maniry ambony vato be io. Io raha tsy menjera angamba tsy mambarina fa faniteneneo foana dia manay fanitokana raikitra foana. Sotra tena mankasitraka tena mankasitraka. Fantsira be zany tena antonona olona 30 000. 30 000 le mpivahiny eo Antsirabe. Ino zany 30 000? 30 000 olona. Ay ve 30 000 olona le any Antsirabe. Antonona zay rehetra misy an'izany vaty be miasa zany. Tsy fantako teary zao datao mahaza maloha zany mba tsy ravina be. Tena mora be ny B500 ny Orange, afaka miantso, mandefa SMS, manao Facebook ny sady mahatratra 420 feno. Ay kosa B500 tolotra ahafahanao manao antso 10 ariary, mandefa SMS 10 ary internet 10 méga zay mahatratra 420 feno. Ka raha mampiditra ianao zao dia raha piditra zao vao tapitra ny fe-potoana ampiasana azy zay amin'ny sarany 10 ariary monja. Antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 B500 tena mora be kosa miambika 20 ny SMS raha vidina amin'ny Orange Money ny tolotra. Orange. B500 tour miaraka amin'ny Orange ho anatananarivo sy ny manodidina ny 14 aogositra hatramin'ny 9 septambra izao. Koa miomana ariary fety sy lalao miaraka amin'ny B500 ilay tolotra tena mora be misy antso 10 ariary, SMS sy internet maharitra 420 feno. Filalao isan-karazany, fihenam-bidy amin'ny finday ary loka maro nozarainy toy ny petrabola hatramin'ny 30 000 ariary amin'ny Orange Money. Koa manasa antsika rehetra hifaly avanja miaraka amin'ny B500 ny Orange ary ao amin'ny page Facebook Orange ny fandaharam-potoana. Orange. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy 20 hatramin'ny 30 taona, mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoiny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Mitady asa ve ianao? Mitady lehilahy 20 hatramin'ny 30 taona, mahay manjaitra sy mampiasa machine à coudre industrielle ary manandraikefa amin'ny asa tanana. Mahaliana anao ary izany dia antsoiny 034 37 022 11 na 032 12 022 11. Efa fantatrareo ve fa fetiny ankizy ny magasin Aigle d'Or rehetra amin'izao vakansa zao? Isaky ny asabotsy ny 13 aogositra hatramin'ny 17 septambra izao dia safidian'ny Aigle d'Or izay ilain'ny ankizy rehetra amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fa sady azo kiraro, kitapo, trousse vaovao ny ankizy no ilalao iaraka amin'ny mpanentana ary mbola azo cadeau coffret bonbon, joliment bon. Tongava any magasin Aigle d'Or akaiky anao amin'ny faliny Klonge. Bonbon JB, joliment bon. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Vous êtes bachelier, IEP Altitude Education, partenaire des grandes écoles internationales, vous propose les filières sciences politiques avec IEP Madagascar, management et entrepreneuriat avec Altitude Business School, communication et journalisme avec Latitude Madagascar. Concours d'entrée ce 13 septembre 2022, site web www.iepaltitude-group.mg, Facebook IEP Altitude Group-Education. Tsindzenoave.
ao anatin'ny fankarazana ny fahadimapolo taona nitarika maleo dia isy eo lehibe tokana amin'ity taon'ity irana mitarika maleo otrondro taranaka ny alahady fa 4 septembre amin'ny 3 ora ao Antsahamany ny tapakila dia azonao jifaina ao amin'ny Quête Express Antalmen Ticket Plus na Messenger misy koa amin'ny masiny accordique le City Vandry Breza 30 000 ariary Fanzone 15 000 ariary Zout 10 000 ariary radio officielle RDJ 032 92 410 10 Sono et Lumière Miritz partenaire DHP Orange. Félicitations, vous avez réussi votre bac. Mais que faire après? Pour faire le bon choix, Madajeune vous présente le Salon des études supérieures, les 1er et 2 septembre 2022 au Parc Inacourdigue. Le plus grand salon des études supérieures, avec plus de 60 instituts et grandes écoles de tout Madagascar. Découvrez aussi les études à l'étranger. Ne ratez pas notre rendez-vous. Salon des études supérieures, les 1er et 2 septembre 2022 au Parc Inacourdigue. Sponsor Gold, Université ASEM, événement Madajeune. Entrée libre, partenaire média, RDJ. Vaovao be Gino ST misy gaz manaly etaety vita amin'ny dité natoraly andramo fa sady tsiro-paiso tsara be a 13 ariary ny tavoangy 5 centilitatra ary 5 ariary monja ny tavoangy 5 centilitatra. Les facultés économie, gestion, sociologie na EGS est en université Antananarivo de Manuchawanao, journée de la faculté et journée porte ouverte. Izay atao ny alarobia faharaiky amin'ny 30 ny volana aogositra ny alakamisy voalohany sy zoma faharoa amin'ny volana septambra 2022 eo amin'ny parkina faculté EGS Ankatso. Misokatra ho an'ny daholo be indrindra fa ireo maniriditra taona voalohany atao amin'ny faculté EGS. Izy ny stand d'information, conférence d'orientation et séance de questions-réponses, séminaire de recherche, témoignage de sortants de la faculté EGS, animation socioculturelle, concert. Ny alarobia faharaiky amin'ny 30 volana aogositra amin'ny 2 séminaire de recherche, dinika sy hira miaraka amin'ny tarika mahaleo, docteur honoris causa de l'université d'Antananarivo. Ny alakamisy amin'ny 4 ora dia izy fampisehoana miaraka amin'ny Miss Saïd, ary ny zoma miaraka amin'ny Malma Martiur, mpanohana ofisialy ARB, misy izy tatao tongava Hey, efa hitanao ve fa misy endriny vaovao indray ny Nickel? Misy habeny 590 ml izy zao. Kely sy mora, ary amin'ilay kalitao efa tiana ohatr'izay ihany. Ao ny liquide vaisselle lanitra citrons vanille, ao koa ny spray désinfectant multisurface. Azonao jifaina eny amin'ny faritra mahazatra anao reo a. Nickel, manakaiky ny mpanjifa. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Vous êtes bachelier, IEP Altitude Education, partenaire des grandes écoles internationales, vous propose les filières sciences politiques avec IEP Madagascar, management et entrepreneuriat avec Altitude Business School, communication et journalisme avec Latitude Madagascar. Concours d'entrée ce 13 septembre 2022, site web www.iepaltitude-group.mg, Facebook IEP Altitude Group-Education. Tsinzenouave. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Ny amin'ny zomantsika manana vahiny resaka amin'ny alatsinainy. Amin'ny alatsinainy zay aloha tokony teneniko voalohany kanefa za koa zany mitondrina. Amin'ny alatsinainy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy manana fahasembanana noho ny zavatra mipoitra ohatra ny accidenté na tapaka lalan-drano zavatra ohatrohatro zany dia amin'ny alatsinainy dia amin'ny zomantsika manana vahiny ankizy voazy fahasembanana zay izay nositraniny sy ireo mpanasitrana zany hoe olona manana physiothérapeute, kinésithérapeute, ino moa le zany le ataoko zao hoe éducation fonctionnelle le olona reny le petipety rehetrarehetra reny no vahintsika amin'ny zoma iresaka momba ny spécialitény iresaka momba n'izay andro iraisam-pirenena zay ny thème moa zany lavalava zay izy fa azo fehezina amin'le hoe
ohatry ny olon-drehetra ihany ny olona manana fahasembanana sy olona voan'ny accident na ny loza. Ohatry ny olona rehetra ihany manana zo iasy izy ireny manana zo ampiasan'ny vatany misy ankizy vavy anankiray zay zao fantatrareo izy nangataka teny amin'ny lalana rehetra teny izy tsy manana tanana izy fa ny tongony no miasa izao izy io ankizy vavy io manana master 2 amin'ny resaka sociologie manana master 2 izy dia mitaraina izy mbola ho ampiakariko eto izy ndray andro any fa mbola ho atsoko izy mitaraina izy fa raha resaka saina zany dia tonga dia resy lahatra foana vao mahita ny CV-any sy ny rehetrarehetra manao interview resy lahatra foana ny mpampiasa fa vao mahita an'ilay tsisy tanana izy fa manoratra amin'ny tongotra dia kivy avy hatrany mihitsy dia tsy mandray anazy foana dia eo zany mampitaraina anazy dia horaisitsika mizomary olona ireo dia misy koa maromaro atao aminay ato zao misy karapanondro PDP very fa ho teneninay rehefa avy eo fa ao anatin'ny fankalazana fadimapolo taonany maleo ao fankalazana fadimapolo taonany maleo dia ny alahady 1 septambra ho avy zao manomboka amin'ny 3 ora ny maleo hotronony ireo taranany dia manotra fampisehoana ny ngeza dia ngeza ho atsika eo Antsahamanitra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro izany ny ao Antsahamanitra Beatsotra dia R1,000 ny fanjaune 15,000 ariary réservation 30,000 ariary atsony 032 92 410 raha mila fanazavana fanampiny ianao fivarotana ny karatra dia ao amin'ny botika masinina rehetrarehetra Akordiky Lasity Vandry ary ery amin'ny Smart Tanjombato ao amin'ny 4 Express ihany koa na anao famandriana ao amin'ny Ticket Place ianao dia ho azavaina kely vetivety fotsiny ino moa natao hoe fanjaune ny fanjaune dia ilay faritra raha ho Antsahamanitra ianao le manoloana ny sehatra rehetrarehetra io tsy mipetraka izy io dia ny tsotra kosa dia ireo inona moa filaza azy ireo seza mavo izy ireo sa maitso ohatrany hoe manga raha ny hitako maitso ny réservation dia ireo seza mangamanga manodidina fa ny VIP moa matetika le menamena eo ampovoany eo ny VIP fa ataony réservation daholo indray koa eo zany zay ny fanazavana an'io ho an'ny olona izay manao an'io zavatra io rapetso amin'ny 4 ora etsy amin'ny Kandabeany Mahamasina zany lasa mety aminay zany rapetso amin'ny 4 ora etsy amin'ny Kandabeany Mahamasina lalao fifantsanana andehanana any amin'ny tranona 3 sy 4 tranona 2 sy 4 fa lalao 3 sy 4 ny tapakila dia fa azonao vidiana etsy anoloan'ny kianjan'ny bare nanomboka omaly sy toy amin'ity anio ity ny gradin dia 10,000 ariary ny tribune dia R1,000 tribune supérieure dia R1,000 ary ny VIP dia R3,000 fa zay misy ny efa fanjifana hatrany amin'ilay atao hoe Ticket Place eny amin'ny Smart Tanjombato eny amin'ny Akordiky eny dia mbola misy hatrany ny tapakila fa raha tsy te handeha lavitra etsy amin'ny Lasity fa rehefa tsy te handeha lavitra dia mankanisy etsy amin'ny kianjan'ny Barea etsy fa efa misy fivarotana izany misokatra amin'ny 12 ora ny vavahady miaritra kely dia tranona Barea tranona io zany hoe Geza Makadiry cabaret Geza Makadiry miaraka mitarika rebika zafady rovina io zanao raha ampitso io ao amin'ny SK Melodia Mandriambelo amin'ny alina io manomboka amin'ny 1,20 ora amin'ny 7 ora zany dia fandraisana anjara anao 25,000 ariary aloha androany ireo mbola mividy dia mbola 25,000 ariary fa raha pitso izy miakatra 30,000 ariary ny famandriana ny toerana 034 50 443 42 034 28 042 95 sy 033 14 190 14 tsisy mpanohana fandarana mihitsy na ray dia ny manao antsoavo ny mpanandrara amin'ny domaine ho an'ny ministère ny aménagement territoire mahakasika an'io prescription acquisitive io ary mananteny ry zareo fa hojeren'ny tompona andraikitra tokoa io mba tsy hitarazoka amantaonany tokony ataony ampio kely fotsiny raha hono raha ampio hoe ny tany raha tany mpanjakana
dia azo itiavana fa raha tany manan-tompo azo itiavana ihany fa mbola manahirana be manahirana anao izy anisan'ny olana fiarahamonitsika ny fananatany hitanla ohatra zao prescription acquisitive akiziniza zany le izy hoe akiziniza no inquisitive ty le sa acquisitive acquérir zany le izy mbola verbe teny français presque parfait de subjonctif le izy amin'io manahirana fa zany hoe iny anisan'ny zavatra tokony velabela ratsika iny amresaka tany misy fotoana fanjakana hoe nanome titre nanome lohateny nanome medilay sy ny sisa fa ny olona tsotra ho amin'ny ankapobeny dia mampalahelo mihitsy am'le valalana samborobokapona raha vao eo anatrehan'ny lalàna lasa ny mpiasan'ny domaine hono le tanin'le olona ka zao le fanontaniana lehibe le mila valina koa am'izao le fiovana tadiava mibandekamo zao zao fiovana tadiava mibandekamo zao moa ve manaiky isika ankehitriny fa ny malagasy zay mifampitaiza tao anatin'ny fananatany soratana amin'ny cahier tany sy ny carnet tany sy ny carnet boky tany dia lasa atody miady mambato eo anatrehany matanjaka mahay taratasy sy ny lalàna apetraky ny fanjakana momba ny resaka domaine sy ny topo sy ny resaka fananatany fantatsika fa zany no iainantsika zany zao ohatra zany zao ty raisiko ataotsika ohatra dia anjaratsika ny mahita hitanareo ny rano eo mamamba tsy haiko na aniza aloha fa ny rano eo mamamba dia misy 100 metatra tour-dro 100 fois 100 voafefy eo ambony rano dia misy fefy ary anaty rano le fefy dia misy soratra hoe tany misy tompo ity nefa rano le izy tokony hoe rano misy tompo le matsikaiky io hita mivandekamy eo mamamba io efa nandalo teny dia misy fefy eo anaty rano za mahita aloha ninninona aloha tany fanjakana na midy lasa izy sy hoana prescription ankizinisy ty sisa tena drôle amiko foana ny resaka le ohatran'io zany ohatr'izay moa eto Tomasina zany raha riva ato amin'ny Neptune na ao ambany ao zany satria dia napetraka zareo aty amin'ny 3e étage exercice tsisy ohatr' zany aty no misolo zany dia miaka midiny hoe miaraka amin'le kiraro le mandringadringa le olika raha riva amin'ny 7 no manomboka ny ambiance open micro dia amin'ny 9 any no manomboka ny stand up miaraka amin'ny Godeliva zany hoe ireo personnage maromaro zay afaka nentina tadisy sy lafo ny frais iaina maravo manelanelana eny ihany hitan'la le lalana makany Majunga dia misy rano be zio amin'ny akaviry ambany ery amin'le rehefa le any ambony any tsika alohalohan'ny atokavana manerinerina misy oatra mifaringeza be zay to ohatrany voafefy eo anaty tanin'olona anazy zany le fari io mety ve zany lasan'olona le fari ny fari tsy tokony hoe janona tsotra fotsiny rehefa tena mandinika any hatrany amin'ny zanak'Israely tsika tamin'ny fotoana hoe diso lala ny Mosesy ka tafaverina tany Ezipta anisany tany tany aloha satria tamin'ny fotoanan'ny Rafoisy Rangita efa nisy ny tany dia ny nakaty amintsika zao moa ve mbola misy tany any tapiketsany moa ve mbola misy tany any elalelany anosorosy andilana toby moa ve misy tany letsy any elalela mora rano sy andaingo any mbola hoe io mbola tsisy tompony io zao tsika ho any mba hamaritra eny Masindray zao nisy nenay hoe mamarita dia mambole hazo dia rehefa kelikely lasanareo io ankehitriny ve zany ahoana ny fifampitondran'ny olona mba te hanana tany sy ny olona mahay sy matanjaka amin'ny fananatany ny raharam-panjakana momba ny resaka hoe ty zany géomètre assermenté mandrefy dia manome plan dia ty zao mametraka le hitanareo le misy kakazo misy panneau dia misy soratra reny eo affichage io dia hoe affichena ho hitan'ny olona rehetra io mitovy amin'ny journal officiel zany dia rehefa kelikely zany hoe efa nanao affichage izy dia le ara-dalàna zany satria le soratra kely le hoe apetaka eo ve zavatra tsy haiko resaka fananatany mirava nge ny prescription efa metrako teto fa be ny fianakaviana amin'ny lavolefina no ny resaka acte notarial sy resaka tombam-pananany le tena misy tombana vola be satria hoe mifampipasy fananana dia misy vola tokony omeny fanjakana normal omena ny fanjakana normal zay zany rehetra zany anisan'ny tafiditra anatin'le miova le resahany bandekama teo ny antony dia izao ankehitriny ara ve tsika rehefa ho avy ny rapitso raha afaka pitso amerina an'izay loha hevitra zay dia mba hijery hoe inona le miova sy inona le ova iny zao raha ampalelange ragôvy
entre nous ok rehefa dia manatona zay raha riva hoantsika rehetra Tomasina efa tonga ako hoentina amin'ny taxi hoentina amin'ny 4x4 basé manerana ny tanàna zany zao ho aseho fa efa tonga gôty efa amin'ny fitsasany ato amin'ny epitinina ato ambany ato hoe ny hoan'ny mpianatra hoan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny Matagenina dia manolotra anareo ny salon des études supérieures amin'ny tian'io ity sy rahampitso eo amin'ny parkinina ny Akordiga izay ahitanao an'ireo université mahatratra any amin'ny 90 ho any eo ny école eo ny institut misy exposition misy université 90 eo amin'ny misy standy any amin'ny 1000 mètres carrés any zany ny atanana zany dia hitanao daholo karazana filière afaka proposena na hoe aseho sy atoro anao mahimaimpona io ho an'ny ankizy rehetrarehetra mahimaimpona io tongava eny amin'ny parkinina Akordiga salon des études sup ray 2 septembre izy io efa nataoko ito zay ry lahatra Samueline Antiniana Tainariantsoa ny Samueline Antiniana Tainariantsoa ny karapanondranao sy ny permis de conduire anao dia nateriny Fabrice zay nahita azy tetsy akaiky ny casino Analakely tetsy zao marainy zao eto amin'ny RDJ eto izy dia mandalo ato anao zay mahalala azy sy mahalala azy na tsy haiko zay fiantsoana azy na iza fa dia Riantsoa Samuelina Antiniana Riantsoa Taina ato amin'ny RDJ zany ny karapanondranao sy ny permis anao zay hita amin'ny Fabrice dia mandalova ato amin'ny RDJ dia alaivo ato rehefa aveo izay toraka izany ihany koa ny karapanondrany raha mahalahy Heriniana ato amin'ny RDJ ihany koa ny karapanondranao nisy nahita dia nisy nanatitra tato dia alaivo ato ihany koa na lazao ianareo zay mahita azy ahoana moa le fomba fiteny iangaviana zay mahafantatra azy mba hampita amin'izao afatra maika izao fampandrenesana tolobatra findra radio fomba taloha zany zoka iverenantsika ho an'le rapitso ny rapitso aloha natrehantsika fa aorianany rapitso tsika dia resaka lalao roa hafa indray satria misy lalao iraisam-pirenena roa ny CFFA sy niondrika fanindroany ny handball omaly tany Kigali nanoloana ny Algérie zay midika hoa fa fitaloazany tsy misy eritreretana demi-finale tsony misy hira nitarika tselatra mahafeny zavatra rehetra anantenanizy manatenana io enao ihany faharesana fanindroany zay midika hoa fa tsy misy tsony ny fanantenana ho any amin'ny malasadalana satria lalao ray sisa no atrehantsika lalao ray zay tonga dia tsorona fa tsy mafy tsorona fa iza manao amintsika le farany Egypte nienjany indrindra fa resitsika tapika fa tsy manina raha resitsika fa raha tsy resitsika koa tsy manina fa satria amina le izy zay koatsoana raha amina le izy efa tanketsa ireo miakatra ireo dia manamboatra tsika manomboka eo ekipa-pirenena vaovao amin'izay dia misy manantena fa tsara ekipa zandrana tsara nanoavy tsy maintsy mandray lesona foana ry zareo zany satria efa niatrika an'izany lalao zany izy fa anisan'ny taraiky isika amin'ny resaka handball zany fa za koa mahita fa ny volley koa manam-pahasahiranana ihany koa mandalo fa mbola horesantsika mihitsy makasika ny tontolo volleyball io fotsiny volley na volley nakany apaka Congo Brazzaville tany efa nalaotsika fa iny fa tsy manana an'ilay ahoana moa hoy ny talia teknika nationale ny resaka tamiko nisy herinandro maromaro lasa zay neraka tamin'ny Ramatoa filohan'ny fédération ahoana moa ny fomba azonay vokatra nefa tsy afaka miatrika zay fifaninanana iratsam-pirenena le fahafahana miatrika tsy afaka miatrika tsy misy kianja ahoana moa ny volley dia isan'ny taranja lalao sport collectif anankiray tena mila fotodrafitrasa anona koa zay sarotra be milalao volley ny akalamanjanany fanaovany volley mantsy teo aloha teo fanaovany volley zany gymnase ny ENEPS dia Akatso eo zany tena fanaovana volley gymnase na koa gymnase gouvernement Masina ary ny gymnase ny Korondrano dia ireo nefany misy fanamboarana tsy azo anaovana daholy ny eo amin'ny complexe eo amin'ny ENEPS aloha zany ENEPS eo amin'ny ENEPS dia tena efa rodika ihany koa le gymnase eo satria asina trabona foana nge
mampalahelo be izy zay zany de manao antsoavo any volet a fa tena hitany tsy hita tsony volet tsy hoe hita moa tsy hita tsony ny volet nakaiza ny volet nanao championnat na U18 izy tamin'ny herinandro vao nandeha ny deuxième division any ka le nisy an'le CSA série tao amin'ny lapan'ny kolotsaina kely tao amin'le kianja le trano kely zany nanaovany zareo de tsy haiko natafitra tao amin'ny trano be any izy aveo aloha ny nanomboka ny alatsinainy fa ny alahady ry zareo de eninay fa nanao championnat national ka tsy fantatro vita ihany ve zany a efa vita ve ny lalao famaranana tamin'iny tsara zany fa de ny volet olo maventy zany a andrasandrasana zao hoe aiza ho aiza re tsara nge zany ny lalao volet zany rehefa nanao ny zandary ny aro ny zandary sy ny sisa GNVB zany nisan'ny manana ny toerany amin'ny volleyball zany ny zandary tena nisan'ny manana ny toerany zao a ny zandary ny taloha tamin'ny andron'ny filoratsiraka taloha tonga teto a ireo mpanao volet enjana be satria ny cubanina ny anisan'ny enjana indrindra tadidinareo zany hoe Erasmo Palomo ny vitivity fotsiny arika ny championnat de Madagascar ny senior de ho tanterahana amin'ny 10 sy hatramin'ny 20 ny volana septambra izao de Antananarivo no anatotosana an'izay a de hiara-dalana amin'ny ihany koa ny amboaran'ny Madagasikara latsaky ny 19 taona lahy sy vavy eo amin'ity taranja volleyball ity zany no anatotosana izay zay fa tonga de atsidika eto sahady fa de ho tateritsika eto moa makasika an'izay raha ohatra moa misy azo ihany ny ampiresahana makasika ny dralareto de ho resahantsika mba tonga avy ary salady andao mba hiresaka momba nyity tontolon'ny volleyball ity fa tena marina mihitsy ny raha hoe tena ny GNVB no isan'ny mametraka tantara aloha zany amin'izao aloha amin'ny volet eto Madagasikara taorianan'izay rehetrarehetra satria zalaly nandeha niatrika resaka Afrika iny nefa de nohaniny olona fotsiny tany Afrika azafady lesa raha iandro be le izy ny ohatran'io nataon'ny volet sy ny basket io no tokony ho atao ny nataony hand sy ny basket ny any amin'le taniketsa mihitsy no nahazo an'ilay hoe mpilalao miamivoatra trano indray i Madi any an-tany Egypta sy no zany sy teo MVP izy raha natalalao manakaiky an'izay izy raha zay aloha zany ho antaranja volet aloha zany de fa tonga de efa miomantsika fa dia amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 volana septambra zao no tanterahana zay vidinany tompon'aka Madagasikara zay ino fa etsy amin'ny lapan'ny resalesa zany fa iverenako le rapitso hoe zadra ny fampiresahana tamin'ny roroa kely makasika ny lalaon'androso satria na tsisy nahita an'le lalaon'androso tsika enjana be io politika na fitadavam-pandresena nataon'ny Botswana tamin'ny lalaon'androso satria na ikanja filalaovan'ny zalahy io ara le nitondrahanga le rony ora vitsy minitra vitsy anomboan'ny lalao de rehefa vela ikanja lasa nazefatra be mamora ny fiakaran'ny cran fanao le izy fa misy kanja mety am'izay de misy kanja tsy mety am'izay fa ry zalahy zany efa zatra an'izay système am'izay niakatra ny crampe mibanda ny tapam-potoana faharoa rehetra satria rehefa mahita ilay lalao any pita reny ianao de tondrahana aloha na eo mamasina range misy mamora mampiakatra crampe kely iny fa manina ny crampe miakatra am'izany ka mavesatra le terrain lasa mavesatra be le terrain ny tapam-potoana faharoa ireo zay tena tsy nahita sary ho aza fa araky ny fanazavan'ny mpanazatra mialatsiny fa zay moa mifampitondra ohatr'izay zay mirahalahy ireo dia tena mafy tamin'ny Barea niatitra ny tapam-potoana faharoa ary tsy azo atao mihitsy ny mamerina an'izay Etsembamasina ho an'ny Rampitso fa avy hatrany dia todikoroto mbetamena tany ale tondrajofo zayjofo am'izany zatra lemany zany hoe sijofo ho an'ny Rampitso zany de tsy maintsy izay ny zavatra hitranga satria tsy maintsy anamafy an'ilay fandresena tany de alaondry zareo tonga de misafidy hitady baolina voalohany ary tsy anome lalana zay ampidiran'ny Botswana baolina mihitsy momaly moa de nangalatra ny jery ny fanazana tena andra le rony kely tery
Mbodratry mitereako a zay fetsy be le rony. Fa maninona hoa le vahiny tsika rehefa tonga any amin'izareo ampiriatiny le rony misy azamy mandeha bus 900 kilometatra. Alefaso any tapoketsandry le rony. Io efa tsika hoa tsy mety manao an'izay. Voamaly tsika hoa tsy. Za zao tena niteny mihitsy hoe voamaly maraina mihitsy vao vatany vao tonga dia hozy aho mantsy an'ilay tompona ndraiky hoe alefaso any Akatso rangareo manao fanazarantena. Any reo asaina manitsan'ozatra. Tena tsy manahira za mpandeha kama fa sao dia ahitan-doza eo izy le rony. Fa rehefa zareo tsy ahitan-doza. Zay nge le zany any bandy le any Afrika Atsimo nanao baolina dia any Mozambique any napetraka. Manaraka hoa zay nge le mahatonga ana miteny hoe sivy-kianja manaraka ny fenitra-pirenena any amin'ireo nosy kely manodidina antsika ireo dia atao fitondrana eto Antananarivo izy aloha dia zay izy vao alefa any rehefa avy eo. Ohatra hoe ny nosy be maty ny atao. Fa ito Antananarivo izy aloha mizatra tsara ahitra fa rehefa vetina ny nosy be any. Isan'ny olana faharoa ihany koa tany Botswana dia ny resaka toetrandro. Tena somary nitovitovy ny toetrandro ny tany testy kianja tany Etiopia manepotra be manao baolina taminy. Ny tany altitude zany somary ambonimbony tany anty Francis Tony ty ny afrikana hoa efa miketrika ny rehetrarehetra tsika ihany ketrika inona izy amin'izay fomba andresena ny adversaire rehefa tonga ao amin'ny taniny. Nisy fotoana nge efa nisy olona niteny sao dia tokony eritreretina amin'izay ny anamboarana kianja ao tampona karatra hoe aleoko mba samy jinja vokany ao amin'izay. Dia tokony hoe raha netrehitra laza tokony alefa tany tsira be tany izy milalao amin'ny andro mangatsika be. Mangatsika be misy dia faloha izy tirana le voalazako. Izy tsy afaka misafidy. Manaova manara-penitra any tsika ny tompony. Tsika ny tompony. Fa tsika mila manao kianja alefa tsika ny mazanga izy manaraka ny fipetra iraisam-pirenena daholo fotsiny kianja zay tokony amboarintsika entana mba fomba fiady. Zay le mahatonga ana miteny hoe maninona marina mora miketrika dia asiana kianja ao tampona karatra ao enjakenjana aloha zany alefaka ihany ny antso an'le reo le te hivahiny eo Ambondromamy satria misy hoe aty ino moa Maivatanàna tsy misy hôtely lehibe hoe mety am'le hoe hijanona aloha tsy te hiditra ny Mahajanga alina satria manahirana ohatra ay Gova ato amin'ny tanàna DJ Gova dia ao amin'ny Kamoro hôtel zany Ambondromamy hôtely lehibe anankiray vaovao io dia io anamana io tsonona misy namany Kamoro hôtel. Ty alohanao raha ray mafotsiny vetivety fa sao dia adino vetivety fotsiny ny fary ny ony ny renirano ny ranomasina dia tsy azo faritana tsy azo asiana fefy tsy anizaniza fa ny fanjakana. Raha ny taninao zany no eo amin'le izy eo dia tsy azo faritana zany le fary. Tsy azo ka ny taninao ary anan'ny rifa manamorona an'le fary ilay taninao ohatra n'le any Mantasoa reny ka fa tsy azonao faritana. Ny amoron'ny rano koa dia tsy anao fa le ohatra misy plange reny zany dia plange reny tsy anao reny tsy anao reny ka any fanjakana reny any fanjakana malagasy ka ohatra diso foana zany le n'olona le misy fefy be misy le fary vo fefy eo le fary zany tsy miforonony fa mifary efa teo fa lasa ao anaty fefin'le olona le fary dia tokony ravana le fefy raha ny tena izy tsisika tsy azo fefena lasa tapitra eto amin'ny fary zany fefy dia tokony makaty miodina makaty dia any ivelan'ny taniny tokony misy lalana foana azahoan'ny olona mandeha makeo amin'ilay fary. Mantasoa zao misy ohatra zany eo akaiky kelitsika eo votovorona dia efa misy an'izany dia ny fary votovorona eo ambany sapin zany zao tsy azo nizy atao misy namefy teo dia raha ohatra ny ravana le fefy dia zao tsy haiko tsony ny fandehany toy ny ravana fa tsy azo natao le izy. Dia eo amin'ny akaiky indrindratsika zao dia le andrano tapahana eo andrano tapahana le misy manao restaurant eo ambonin'le rano tokony tsy azo atao zany reny fa tsika misy mila manana izay indrindra tsika mila manana fanjakana matanjaka be manofa izy zany manofa ka tokony tsy azo atao zany raha ny tena ny Kamoro hôtel dia vily makavanana makany Mahajanga makany Diego fa tonga izy dia tonga eo amin'ny akavanana misy anazy tonga dia trano maventy be tsy miafina mihitsy rehefa tsy mbola mahita zay trano amoromorondalana zay izy ohatra somary miakatra ambony kely izy
ohatrany ambonimbony kely zay izy a tsy possible misy tsy ho hitanao izy hitanao izy amin'ny akavana izy tonga de tangeda be eo misy piscine izy a piscine tsy misy wifi izy misy wifi izy a misy rano mafana ao anatin'ny efitranony a misy restaurant keo ambany eo kaly keo zany zavatra zany hoe malagasy nanao zavatra fa tsy vazaha zany a tsy sinoa zany a tsy karana zany a nanao an'izany fa malagasy nanao an'izany ny asa fanamboarana hôtely lehibe anankiray zany any amin'ny faritry Mondromamy. Le izy no ny fatsapan'le olona hoe sarotra ny tonga de mamita Antananarivo Diagoana nosy be tonga de dakana alika be a mila matanjaka fa nalezana zany ary amin'ny faraika ambin'ny folo amin'ny fahafolo sy faraika ambin'ny folo volana septambra izao ny rally Satana io Satana ojerentsika oresatsika momba an'io inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault nifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay manrefa iny zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Oui, mais plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie.